amin'ny fifaliana lehibe indray lasa mba malala ny amintsika amin'izao fotoana izao a dia faly be indray ny tena komena aminao eto androany a anatin'izao fandarantsika vavaka fembenina zay rano amin'ny fandarana andramoka izao a ny akiradio a ny mpikambana rehetra tao anatin'ny vavaka fiambenana ary any groupe zay mare zay miaraka aminay isan'andro natotosan'izao fandarana izao ny fiadanan'ny tompony moa amintsika tsirairay avy a dia faly be indray mahita anareo tonga eto a amin'izao alina irahantsika eto a takany mahazatra izao dia fiadanan'ny tompony moa amintsika tsirairay avy ary tononona amintsika mihitsy zany hoe fahasoavan'Andriamanitra ameno ny fiainantsika zany a ianareo rehetra zay tonga eto a amin'ity androany ity dia matoky sy mino fa tsy hanenena anareo akory ny fotoana laninareo eto androany fa ifampahery tokoa tsika anatin'ny tenin'Andriamanitra ary ny faniriana dia tsy ala eto ianao androany a raha tsy mahery aleloia dia maharitatra amin'ny farany ary raha androany koa anao vao tonga eto dia tenanao hoe mareta tsara tsy kisendrasina akory ny atongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao a resy lahatra n'izany mihitsy a ka dia tonga soa ieno hiritsika ieno toritentsika ieno famelabelarina ny toritentsika ivavaka isika zany no ataontsika anatin'ny adin'indray sasany eo anatin'izao fandarana izao ka dia tahiny Jesosy a dia tonga soa dia mandraisa fahasoavana mandraisa hery dia tahiny tokokoa raha Jonatana izy niditra voalohany teto androany zay miditra voalohany eto moa dia mba mahazo tsodrano kely a dia tahiny tompony ianao raha Jonatana ary dia fahasoavan'ny tompo ho aminao a sy izay rehetra momba anao tena hoe hatramin'ny zavatra kely indrindra ny aminao hatramin'ny sotro kely ao anatin'ny tokantranonao dia horakofan'Andriamanitra ny voninahiny avokoa izay retranonao rehetrarehetra ny momba anao manontolo dia hojeren'Andriamanitra akaika dia hodidin'ny fahasoavany a sy vitany aroarovany a ary ny alalan'ny anjery zay atomby manodidina anao raha Jonatana dia hotahina lafim-piainanao rehetra dia tahiny tokoa raha navavy mami niditra fandroany teo a Lovlitina, Marijo, Felana Rakoto, Sandola, Jonatana, Lovlitina, Rosina, Marina Tiana, Mamy Sirandry. Arabaina Mamy Sirandry tratra ny anniversaire anao a samy miraba Mamy Sirandry tsika androany fandroany tsingery taona naterahany dia hotahin'ny tompo anao a sy ny ankonanao a dia hitombo andro a hitombo volana hitombo taona dia ireo rehetrarehetra ireo ny andronao sisa rehetra olaninao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia tena hoe fahasoavana sy famindrapo tokoa nanaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao araka ny tenin'ny Davida tao amin'ny Psalamy 7:20 ka dia mirary soa anao zay ary manoloka mamy anao zay rehetrarehetra zay mianakavy kely a ny mpianakavy mifinoana eto amin'ny fandarana andramoka izao a hoe la velona fomba hampahasoavana fahasalamana fahombiazana fitahiana sy zay rehetra irin'ny finoana eo atanteran'Andriamanitra aminao samy mirabandrana Mamy Sirandritsika fa anniversaire ny androany a Koda Leonie, Erika Raka, Tsiry Amboaramiel, Ratandrina Marie Charline, Razana Monika, Erika Raka, Lonira Arvololona, Ajaska Patitsy, ao ihany koa Itody Rahonoso, Zizi Carla, Verselina, arabaina koa fa anniversaire ny zanak'Ranabavy Selina koa androany dia miaraba olona dobla zany tsika eto androany dia fahasoavan'Andriamanitra le omba ny zanaka any amin'ny toerana zay misy zany Ranabavy Selina araka ny teny ao amin'ny baiboly matetika momba ireo mpanjaka rehetra tao aorianan'i Davida taranak'i Davida dia izao foana mba tenin'Andriamanitra hoe noho ny amin'ny Davida mpanompoka dia noho ny aminao Verselina Rosemina mpanompon'Andriamanitra dia hotahina ny ankonanao any amin'izay toerana misy azy any dia manoloka mamy anareo menakavy ihany koa izay aty Ranabavy Verselina Ajaska Patitsy Soameva Andoandry Samina Kamaradin'i Jesosy Yama Tojo Mikael, Suzel, ny anamaheny soa, ao ihany koa tonga soa daholo Alantony Rina, Jesosy Mahery, Ranabavy mihaja zany, Rodine Marie, Kadaka, tonga soa Memanambotso, Fity, Eliana, Geneviève-Andriamananjara, Artizanay de Madagasikara, Ranabavy Linayo, Fity, Tojo Mikael, Bartel Aurélie Rasoa Velomary efa eto foana koa moa izy dia efa lasa zatra zany anarany zany tsika efa lasa fianakavitsika kely eto izy tahiny tompo tsy sisona Jonatana dia ao ihany koa izy mbola tsy voaravako teo Itody Rahonoso Marina Tiana Tojo Mikael
soa meva yama samina ny anamainy soa lantonirina ohatry ny fanarabaiko daholo ihany zany fanarabaiko daholo ihany Bartel totsika ny farana dia ao i Zizi Carla, i Sandola, tahiny Jesosy, Thierry Albenja, Marijo, ao ihany koa i yama misaotranareo amin'ny fiarabanareo andry zareo Loni Rarivolo le fanarabaiko teo mahafinaritra be daholo ny fiarabanareo ao ihany koa i Tsisisoerina Silina Samina Inglerina Renasolo, Claude Arabelarso, Tojo Mikael le fanarabaiko ny telo ngamizay tahiny Jesosy dia tonga soa ianareo Nirina Rodriguez maharitatra amin'ny farany daholo zay ary mila fa mila ny zavatra izy aloha dia ndolo tsika ametraka amin'ny fotoana am-piaratan'Andriamanitra zay aloha ny zava-dehibe zay aloha ny zavatra ho ataontsika voalohany dia nametrahantsika amin'ny fotoana am-piaratan'Andriamanitra ka androany dia andray anjara eto indray ny anavavitsika kadaka malala mamany linao kely izy nivavaka fanomboana androany ametraka amin'ny fotoana am-piaratan'Andriamanitra ndolo toa dia hivavaka ary tsika taveotsika hiditra amin'ny tapany manaraka amin'ny fotoana day tokoarana vavakadaka anao ny fitenenana tahiny tompo pastera dia tahiny tompotsika rehetra manaraka zao vavaka fiambenana amin'ny ariva zao an'izay dia voninahitra reriana any ho an'Andriamanitra hiara hivavaka tsika tompo ry Andriamanitra be fitiavanao lehibe dia lehibe tokoa ny fitiavanao anay Jesosy malala satria notantaninao ny vombinao zay tsara ray avy reto tompo ary natratra zao vavaka fiambenana amin'ny ariva zao an'izay raha nezany an-danitra apetraka empelan-tananao ary zao fotoam-bavaka ataonao eto zao tompo vaombao voninahitra ny anaranao Jesosy malala tahinao ny vavaka zay ataonay eto tahinao koa tompo ny torotena zay hoentin'ny mpanomponao indrindrandrindra tompo ny fampianarana izay hoentin'ny pasteranay eto dia mba handresy fonay tsara ray avy Jesosy anjaka ao anatin'ny fonay izany tenin'Andriamanitra izany teny masina avy aminao teny mamy amin'ny fitiavanao anay tsara ray avy Jesosy malala indrindra tokoa Jesosy ny connexion izay ifandraisanay tsara ray avy eto Jesosy dia engany mba ilamina Jesosy izy ka hatramin'ny farany fotoam-bavaka zay ataonay mba tsy hanelingelina anay ny asany devoly amin'ny anaranao Jesosy ny angatana izany tompo raha nezany an-danitra ampio koa Jesosy ireo fianakavianay ireo namanay izay hitanao mbola misalasala amin'izao fotoana izao indrindra zao fiafarany efa ho tonga ny faran'izao Jesosy ianao any andresy lahatra n'izy ireo tompo raha nezany an-danitra ampiovana izy ireo anatodika ny sainan'izy ireo tompo anatodika eo anatrihanao raha nezany an-danitra ka io koa tompo amin'izao fotoana izao tompo dehibe ny marary ao ny miditsopitaly ao ny marary ara-panay Jesosy fa ianao kosa moa tompo dia mahay manao ny zavatra rehetra ka mahay manasitrana n'izy ireo tompo na rety nofo na rety mpanay Jesosy malala dia tsisy zavatra tsy hainao zany indrindra ary Jesosy ka manangana ny maty azy Jesosy hainao tompo ka moa ve Jesosy ireo marary reo tsy ho hainao Jesosy malala mino sy matoky zay fa ianao dia mangy azy ireo atokantranony any amin'ny hopitaly zay hitanao ka miantso ny anaranao Jesosy ka inao koa nefa Jesosy na ny tenanay tsara ray avy eto tompo aza velanao misy ala aminao Jesosy aza velanao hiverin-dalana Jesosy malala fa ho anisan'ny mionjinao mandrakizay tompo malala misaotranao indrindra zay Jesosy ary maro ny zavatra tsy voatony vavanay ka hitanao masoanay tsara ray avy Jesosy malala ka zay hitanao masoanay Jesosy dia apetraka empelan-tananao zany ka ianao any anjaka eo anatrehanay amin'izany fanirianay tsara ray avy eto zany misaotra indrindra Jesosy amin'ny anaranao Jesosy ny angatana zany anao fanjakana tsy ny hery ary voninahitra mandrakizay misaotra tompo malala alleluia amen alleluia mamy zany vavaka izany raha nabavy dia mahakasitraka anao indrindra fa dia mamy ny vavaka raha nabavy kadaka dia Andriamanitra manankirefa-savona anay amaly fitianao dia ho tahin'ny tompo ianao sy ny ankonanao dia mahereza foana amin'ny asan'Andriamanitra alleluia sotra tsika rehetra ihany koa mankasitraka azy ireo
amin'ny anjara asa izay ataony. Ando andry mbola tsy narabaiko teo zay fa narabaiko Kodaleoni, Mama Valentina Berta, Alléluia, Razana Monika efa narabaiko teo. Ndao ary tsika amin'ny tapany faharoa zao tsika eny kosa famotinana totena amin'ny teny frantsay zay hoentin'ny fity fa navita famotinana indray izy androany dia ndao tonga dia metsika azy ny fitenenana dia avy eo tsika eno hira dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Meno finaritra ary tainy tompo ary fity anao ny fitenenana. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du mercredi 8 juin 2022 qui nous a été partagé par notre sœur Angela Yu. Le verset que nous allons lire se trouve dans Colossiens chapitre 3 versets 12 à 14. Colossiens chapitre 3 versets 12 à 14. Au nom de Jésus. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Alléluia. On va déjà s'arrêter ici au verset 13. Donc ici, on nous cite toutes les qualités que doivent avoir les chrétiens. Alléluia. Et si toi, tu n'as pas encore ces qualités-là, la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, et tout le reste, tu peux demander à Dieu parce que ça, c'est des qualités très importantes pour un chrétien. Alléluia. Mais le plus important, ça se trouve dans le verset 14, au nom de Jésus. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Alléluia. Donc le plus important ici, c'est la charité, c'est l'amour. Alléluia. Quand on fait une chose, mais qu'il y a de l'amour dedans, ça fait toujours plaisir. Alléluia. Et tout ce que tu fais, fais-le avec amour. Tout ce que tu fais pour Dieu, fais-le avec amour. Par exemple, on a une sœur, elle a fait une salle spéciale, mais uniquement pour prier, uniquement pour servir Dieu. Alléluia. Elle a bien décoré cette salle avec des fleurs et elle a bien nettoyé cette salle pour qu'elle soit propre. Alléluia. Ça, c'est une grande preuve d'amour. Il y a aussi d'autres personnes. Ces personnes-là suivent l'émission Vavaka Fiambenan. Et chez ces personnes-là, le Vavaka Fiambenan, l'émission se termine à 1h30 à peu près du matin. Et donc ces personnes-là ne dorment qu'à 1h30 du matin. Alors que ces personnes-là doivent encore se réveiller à 6h ou à 7h du matin pour s'occuper des enfants, etc. Il y en a d'autres. Ces personnes-là préfèrent ne pas manger plutôt que de ne pas avoir de crédit pour pouvoir suivre l'émission. Alléluia. Tout ça, c'est une grande preuve d'amour. Alléluia. Et toi aussi, montre que tu aimes Dieu par tes actions. Il y a Élie. Élie, lui, il a prouvé qu'il a aimé Dieu parce qu'il a marché pendant 40 jours pour chercher Dieu. Et il lui a dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Alléluia. Enoch aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé Dieu de tout son cœur. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Alléluia. Et Asaph aussi, il aime Dieu parce qu'il a dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Ça veut dire que pour lui, la meilleure des choses, c'est de s'approcher de Dieu, d'être près de Dieu. Et Pierre aussi, lui, il a montré qu'il a aimé Dieu parce que quand on lui a demandé 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Quand Jésus lui a demandé ça, Jésus lui a répondu 3 fois, je t'aime, oui, je t'aime. Alléluia. Et donc toi aussi, sacrifie des choses par amour pour Dieu. Alléluia, parce que Dieu, il a sacrifié lui aussi beaucoup de choses. Par exemple, à la création, Dieu, il a attendu que tout soit fini, que le monde soit fini, la lune, le ciel, la mer, les arbres, etc., les animaux. Il a attendu que tout cela soit fini pour qu'il nous crée enfin. Alléluia. Parce que Dieu, il veut qu'on ne voit que de bonnes choses. Et ensuite, quand Adam et Ève ont péché et quand le monde est tombé dans le péché, eh bien Dieu, il a encore envoyé Jésus pour mourir sur la croix, pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Ça, c'est vraiment quelque chose de très grand. Et nous, on ne peut pas faire de choses aussi grandes pour montrer notre amour pour Dieu. Mais il y a une chose qu'on peut faire si on veut montrer qu'on aime Dieu. Ça se trouve dans Jean chapitre 14, verset 21. Au nom de Jésus.
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Alléluia. Donc le peu qu'on puisse faire pour montrer notre amour pour Dieu, c'est garder ses lois dans nos cœurs. Alléluia. Il y a des gens, ils se lèvent à 4 heures du matin pour prier le jour du sabbat. Parce que Dieu, il a sanctifié le sabbat. Et il y a des gens, le jour du sabbat, ils ne pensent plus à leurs enfants ni à leur mari. Mais parce que ces personnes veulent rester dans la présence de Dieu le jour du sabbat. Il y a des personnes, elles arrêtent complètement leur travail uniquement pour respecter le jour du sabbat parce que être dans la présence de Dieu, ça leur plaît. Alléluia. Et je m'adresse à ces personnes-là, vous recevrez une grande récompense venant de Dieu. Et Dieu, il voit ce que vous faites. Dieu, il voit ce que vous sacrifiez. Alléluia. Et donc, respecter ces lois, c'est le peu qu'on puisse faire. Et donc, toi aussi, sache sacrifier des choses pour pouvoir respecter les commandements de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, il a déjà sacrifié beaucoup de choses pour toi. Voilà pour le résumé en français du sermon du mercredi 8 juin 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sotra fitia. Sady misosasosa mihitsy anaovanao azy vetivety dia vita. Alléluia. Sotra betsaka amin'ny fitintsika atao anatin'izay hira izay. Dia hotahin'Andriamanitra foana ny ianao dia mitombo fahasoavana fitia, dia mitombo ositra, dia Andriamanitra hamaly fitianao. Satria hitanay ny ezakezaka kely ataonao na dia eo fa nenjehana ny fianarana, fa eo ihany koa nefa ny asan'Andriamanitra dia tsy adinao araka izany tontolo omaly izany mihitsy hoe manome pofom-pitiavana an'Andriamanitra isika dia inona ny nazy mba pofom-pitiavana meny. Na dia sahirana ilay izy amin'ny fianarana dia ataony ambany aloha laharana ny asan'Andriamanitra. Dia misaotra ny fity, misaotra anareo ihany koa mankasitraka ny zareo izay rehetra andray anjara teo fa mampahiry ny zareo ny fankasitrahana ataonareo. Dia samita iny tompo ary tsika rehetra anao hihaino toroteny avy hatrany tsika rehefa eo fa zao hihaino hira aloha tsika. Te hampahiranao aho hoe ninona zavatra lalovanao za zany mampahiry aminareo fa misy aminareo mantsy mandalo ady dia ohatra somary malahelohelo izay. Za miteny anareo hoe tsy miaina eto an-tany tsika raha tsy mandalo ady. Ary mampahiry anareo hoe ny ady lalovantsika fantatra zady ny efa valiny, fantatra zady ny fiafarany, tsy fantatra ohatra ny ahoana ny fiafarany fa ny fitambarany fiafarany dia mivoaka mpandresitsika. Alleluia. Ka atolotra antsika rehetra izay mety mandalo ady tery ty androantsika hijery falebiazana anankiray tsika androany anatin'ny toroteny dia andao tovontsika amin'ny hiry zany. Misy filazana kely. Mbola lefa ihany moa sary fa misaotra anareo fa mbola totosa foana soamantsara ny fampisakafoanantsika ny ankizy fa nangingina mantsy ny fanetana natao ao fa andefa sary indray rehefa aveo fa betsaka moa zavatra nikarakilitsika eto anatin'izay fotoana izay na ny pentecoste, ny pasika, ny zavatra maro isaka atao ny fivadikanina. Fa tsara fantatreo fa ny groupe Gamaliela eto amin'ny fandaharan-dramoka izao ny groupe Gamaliela tsika dia mbola mety foana mampisakafo ny ankizy any Ivato, any amin'ny EPP ilay vola Ivato sy any amin'ny EPP Andotapenaka angamba izy zay sy diso mba soratana kely eto raha tsy dia misy adinikina raha ilay EPP. Mbola mampisakafo ny zaza mahantra sahirantsika mbola mity foana zany ary maheto dia misaotra manokana an'ireo tompony andraikitra any Madagasikara na ranabavy fambeazana fitahiana, ranabavy Rala Eliot zanaky ranabavy Ama, ranabavy Miora Ravavindrimampiona izay miandraikitra ny any Anosipatrana misaotra fambeazana fitahiana izay mizara roa moa zareo ny sasany any Anosipatrana, sasany any Ivato fa dia totosa tsakasa andavany tena hoe anatina fahaiza-manao zareo any amin'ny famanana ny ankizy dia mahafinaritra mety andreo ankizy mba miosanosana kely mihinan-kena anatin'izao fahantrana ny Madagasikara zao. Isaorana antsika rehetra izay mbola tao anatin'ny hoe fanohanana na ara-bola na ara-bavaka na ara-torohevitra isaorana an'Andriamanitra mbola mity foana ny asantsika. Misy aminareo mba maniry andefa publication ao rehefa rala raha tsy tratrako dia rapitso après-midi ampiseho antsika ny zavatra izay ataony zany hoe inona moa zavatra ataontsika taky ny ahoana moa zany mba hoe fanapitsika ny sahirana ny Madagasikara zany fa tsika tena mandray an-tanana mivantana mihitsy
dia mbola manita anareo foana raha misy azonareo atao ihany koa dia afaka miresaka amiko nareo mandefa MP amiko raha te mba handray anjara amin'ny fandefasana amin'ny fanohanana ara-bola zany fikambanana kelitsika izany. Aleloia. Dia isaorana anao sady ary mbola tsy tonga ty kory zany dia Andriamanitra efa andefa sady ny fakasitrahana anao. Mbola tadidiko mihitsy nisy olona teto nanana faniriana fotsiny izy andehanao an'izy dia efa nitahiana Andriamanitra sady vao faniriana ny anatin'ny fonao dia hiazakazaka ao aminao sady ny fitahian'Andriamanitra. Amboarantsika mbola tsy narabaiko teto tonga soa dia Chantela Birzity ohatra hoe Birzity ngambany zany tonga soa Chantela dia maretatra amin'ny farany. Izy koa mbola tsy narabaiko taminareo reo Kodany lahy tonga soa mahereza isika tsirairay avy. Ndao ary ataoko atolotro anareo manokana zay mety mandalo ady etya zao ny fataro sy tadidio ianao dia tsy izy akory fa mpandresy ianao. Halleloia. Menofinaritra ary dia tahiny Jesosy aoriana nyty tonga dia hitra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany tsika. Tahiny tompo aho fa niditra zavatra manana menofinaritra. Mpandresy ianao zay tadidio. Eita mandalo adi. Aleluia. Efa voasoratra ho anao ny fandresena efa ela. Aza manao. Aleluia. Famonjy anao Andriamanitra tsy afoy ianao. Dia laza aminao fizy mbola miandrana. Voasoratra ho anao ny fandresena efa fa izy mpamonjy anao tsy afoy ianao ratsy izay dia te hilaza aminao izy fa mbola miandry anao. Voasoratra ho anao ny fandresena efa fa izy mpamonjy anao tsy afoy ianao ratsy izay dia te hilaza aminao izy fa mbola miandry anao.
Alleloia. Arak'izany dia mahereza ho hainao. Mahereza ianao fa hitanao io olanao io mbola tsy nisy kory, mbola tsy niforona tonga teo aminao kory io olana io. Dia voasoratra sahady ianao fa mandresy eo anoloan'io olana io. Alleloia. Mbola tsy misy fotoana rehefa mihinana tapahinana pozina tsika dia misy ny atao antidote. Tonga dia mihinana an'iny ianao dia afaka le pozina. Misy aretina mbola tsy hitany fanafan'ilay aretina hatramin'izao. Dia inona moa ny azo atao? Miandro fahafatesana. Tezatezaina eny ilay aretina mba tsy hahafaty anao eo no eo. Fa za dia teny aminao fa ny olanao mbola tsy tonga, ny vahaolana ho aneo voasoratra eo aminao. Anao. Alleloia. Dia mahereza, courage. Mahafantatra ny tena ny olona resahako eto androany teny hoe courage. Za malahelohelo mitsaka matokia an'Andriamanitra fa tsy harian'Andriamanitra zany ianao. Alleloia. Ho tahiny tompo ary tsika tsirairay avy dia mahereza fa tianao Jesosy ary tsy hamelanao Andriamanitra. Zay. Ifampahery tsika amin'ny sabata satria hitanay hoe maromaro tsika no tsy maromaro fa misy vitsivitsy aminareo reo mandalondalo ady ary ady mafimafy. Dia ifampahery tsika tonga avy eto amin'ny sabata zao fa ifampahery tsika anaty toriteny. Alleloia. Anaty fotoam-bavaka. Andray hery indray tsika amin'ny sabata. Za rehefa ohatr'izao dia teneniko anareo mandritra ny herinandro rehefa vita ny lakamisy dia efa mety hanentana faly be sady satria ny amin'ny programako dia efa niova tatoato tsy miasa ny zoma hariva. Raha pitra zany sisa miasa kely zarara miasa dia ny hariva efa tatokantrano manembonembona ny fanahy masina, manembonembona ny Jesosy manembonembona ny Jehovahandriamanitra dia efa hiditra amin'ny fitsaharana raha pitra hariva ohatr'izao. Alleloia. Dia fantatro fa na inona ny lalovako tamin'ny herinandro ity, ny zavatra fantatro dia izao hoe na dia ny tanako fotsiny ary ny tonga eo amin'ny hariva eo, mikasika an'io hariva io, ny tompoko isitona amin'io andro sabata io dia miafitsaharana dia alafy alahery. Ho gaga ny olona izay mety nahita anahako ny zoma ohatra rehefa reradreraka rado zany fa ho gaga izy nahita anah indray ny latsinainy taizany nazahoany an'izany hery zany na novoery tao amin'ny andro sabata. Za manahita anao mihitsiny raha mbola tsy nataonao zany hoe nitandrina andro sabata dia antanio anay hoe loha hoe inona ny dikan'izany sabata raha tsy fantatrao fa inona ny dikan'ilay hoe mitsahatra, inona ny atao rehefa sabata. Dia andao anao raha hiaraka aminay rehefa sabata maraina mampidira zoom dia ho hitanao hoe ohatry ny ahoana zany miaraka manao commencement aminay zany. Ireo ny ankizy afaka hitsory vavolombelona hoe manao ahoana zany manao commencement raiky izy tao anatin'izay fotoana efa nanaovanareo an'izany. Fa ny anay eto ny maraina parivan'ny andro dia efa misy olona tena tenena fotsiny andalo amin'izay karakarao ny ao an-tokantrano jereo raha am'se fa dia tsy mampite hiala zany eo amin'ny tongotry ny tompo eo amin'ny potitra seza fiandrianany. Alleloia. Mahereza ianao mahereza fa fiainana tsy misy ady zany tsisy fandresena ihany koa. Alleloia. Courage dia mahereza fa tsy fotoana fanarian'Andriamanitra anao zao. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika tsy hoe avy hatrany moa zany efa betsaka izay resaka ny teneny izay avy hatrany foana. Zao isy fandarantsika hisokatra vaovao. Alleloia. Eto amintsika eto izavy dia efa mba mahalala ny fandarana misy eto amintsika eto amin'ny Aki radio eto samy mba manoratra ny fandarana ataony nareo azafady re olona. Misy eto ny atao hoe Aki inavy mba samy manoratra ny fandarana ho ataony efa nataony hatramin'izay nareo le tompona fandarana eto mba samy manoratra eto dia vakiko eto daholo fantatry ny olona inavy ny zavatra efa misy eto amin'ny fandarana andramoka izao eto amin'ny Aki radio mba tonga antsika tsy mba mangingina. Aki cuisine soa manao zany isaky ny lahady hariva raha tsy mety ianao ampianarana manao sakafo. Ty roneny ty ny recette roneny Aki patisy fanaovana fampianarana patisserie. Aki hery izay ataony Vavy Marijô isaky n'inona avy Marijô le izy dia hainontsika tenin'Andriamanitra foentsika makivaky ny tontolo andro. Aki toriteny tsy mety ataony ranabavy Zamina. Commencement akira sy famotinana toriteny commencement akira ataony Jonathan rehefa sabata maraina, famotinana toriteny ataony Tojo rehefa sabata. Aki hery efa eo
dia teninaina ihany koa izy rena ny teninaina koa ataony aina amin'ny teny gasy frantsay amin'ny teny allemand. Ao ihany koa latsinainy larobia zoma maraina amin'ny akiery 2 minitra ny endrin'Andriampamarizy zao. Ny famotinana amin'ny teny frantsay ataony fity, ny vavaka maraina ataony mampionina, dia intercession ranombavaka zay ataony Selina rehefa sabata isaky ny indroa sabata moa zany isa-tapa-bolana, sabata isa-tapa-bolana amin'ny 7 ora amin'ny intercession amin'ny ranombavaka zay ataony ranambavatsika very Selina. Alleluia. Zay no izy. Fa zay dia tena isan-drato ataony mampionina rehefa zoma misaotra Erika. Dia ny amo zany mba ty ataoko ty dia vavaka fiambenana atao adininareo vavaka fiambenana ataontsika tokoa. Fa zao izy fandarina vaovao izy sokatra indray. Fa ny andro amaraina fa mitinana amin'ny teny anglisy ataony Angela io sika adinitsika misaotra ny Ranabavlina. Famitinana amin'ny teny anglisy misy amin'ny famitinana amin'ny teny frantsay dia misaotra anareo rehetrarehetra. Fa tamin'ny maraina faly be mihitsiny. Nisy ranabavitsika eto ranabavy Macrine nandefa mesazy anay izy tamin'ny zaho mbola vao mifoha dia mbola tsisy fotoana ninona an'ilay izy. Dia ninona ilay izy avy eo, inona hozy ianao? Tononkalo mahafinaritra be mihitsy, tononkalo masina poésie poème zany tsara be mihitsy meno an'ilay izy. Dia teo androany tontolo dia efa raikitra ny dinidinika atsika koa tsy miratehan'ny zavatra afahantsika manome fitondranam-bavaka isaky ny talata ataon'ny zoko mampionina misaotra anareo. Dia tapaka ny hevitra androany ary rehefa nalefa le any Macrine zany nanao tononkalo voalohany dia nalefa atao amin'ny gropy. Dia iny amin'izay fa pen'olona mana-talenta atao amin'ny akiradio mahay manoratra poeta avokoa. Alleluia. Dia ampifariana ny lezana amintsika zany fa tsy ho ela dia ho hitanareo indray izy fandarana vaovao eto dia akia antsa-tononkalo isokatra indray dia ao amin'io indray tsy hainao fa tsy tononkalo ianao, asa soratra tononkalo eto amin'ny akiradio. Alleluia. Dia voninahitra n'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany misaotra betsaka ny Ranabavy Macrine tsika nanaiky nampiasain'Andriamanitra tao anatin'izay fotoana izay isaorantsika anazy zany ary isaorantsika n'Andriamanitra ny nanomezan'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana sy talenta tahaka izany. Dia tsika moa ninona zavatra eo amintsika ry havana dia ampiasaintsika ho an'Andriamanitra foana. Ka dia efa mimakomana zanareo fa ny tononkalo mahafinaritra efa misy vita ao efa misy vita ao dia ny tononkalo masina indray tsika eto amin'ny fandarana andramo ka izao ho avy koa ny akidy mbola mety misy zavatra hafa ho avy satria manana fanomezam-pahasoavana ataony angenareo ary fanomezam-pahasoavana zavela toritory. Alleluia. Dia manaova ohatra n'ireo ankizy ireo raha latozika ry havana natokana azy lasa mamitina toriteny io tao anaty fandarana ohatra zao zay tamin'izay avy mivavaka dia nian'ny toriteny dia dia nifitininy ilay izy dia taitra be zay nahita ilay fomba fampitinana ilay izy. Hay zany fanomezam-pahasoavana ny anay eto raha vao misy fanomezam-pahasoavana mandalo eo ambany masonay dia tsy avelanay andalo zao dia ampahereziny ny olona iny androso ampiasan'izany ho an'Andriamanitra. Alleluia. Ka dia tahiny tompontsika rehetrarehetra mbola mety ho avy koa ny aky hosodoko izavy mahay sary, izavy mahay manao sary sy ny sisa. Ny zavatra rehetra ataontsika ho voninahitra Andriamanitra. Ny talentanao fanomezam-pahasoavanao atolory ho an'Andriamanitra zany. Ka dia ho avy tsy ho ela vao vita ny fanomanana rehetrarehetra dia ho hitanareo andalo eto amin'ny fandarana indray zany hoe aky ho avy koa ny aky couture misy mahay manjaitra ato misy mahay mahandro sakafo ato dia ho tahin'ny tompony antsika rehetrarehetra. Zay no ela fa filazan-draharaha moa iny. Alleluia. Fatao amin'izay tsika ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia ny tondra tenin'Andriamanitra amintsika eto moa androany dia ny ranabavitsika felana rakoto dia dao ato dia andeha aritsika akiboke koa mbola ho avy koa ranabavitsika Erika hitondra an'izany. Ndao ary hian'ny tenin'Andriamanitra rehefa lasalasa ny fotoanantsika varinan'ny filazan-draharaha tsika lasa aritsika ranabavy felana rakoto hanao avy hatrany ny fiteny.
fiainana dahary. Tain'i Jesosy pastera dia miarabantsika rehetrarehetra indray tratr'izao alina izao. Raisiko fifaliana lehibe ho andray ry havana ny mizara amintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity alina ity. Ny tenin'Andriamanitra izay entintsika ifampizarana indray amin'izao alina izao dia ny ao amin'ny bokin'ny Salamo 4:5-20 ka hatramin'ny 7:30 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Soramandry eny ambony fideranan'Andriamanitra mpamorona sy mpia izao rehetra izao. Indray ny hamaroan'ny asanao Jehovah, fa indrena no nanaovanao azy rehetra. Eniky ny zavatra rehetra nataonao ny tany, indro ny ranomasina sady lehibe no malalaka. Any no misy zava-metsiketsika tsy tambisaina, dia zava-miaina na kely na lehibe. Any no alehan'ny sambo sy ny trozona izay noforoninao ilalao any. Ireo rehetra eo miandry anao mba homenao ny hanina amin'ny fotoany. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tanany ianao dia voky ny soa izy. Mahafinaritra ny tavana, manafina ny tavanao ianao dia araiky tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy, ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehan'ny tany ianao. Amen. Ity tenin'Andriamanitra ity ry havana dia fijoroana vavolombelon'ny mpanao salamo. Rehefa natsapa ny hatsaran'ny asan'Andriamanitra ny mpanao salamo ry havana dia hoy izy hoe fantany hoe eo ambavan'ny salamo foana ny fahagagana ary ao an-tsainy ny faharesen-dahatra. Ataon'ity bokin'ny salamo ity sy fijoroana vavolombelona ity izay lazainy tsy ampahimbany eto fa ao amin'ny asa izay nataon'Andriamanitra hozy izy nahitana ny fahendreny, ny fandraisana andraikitra koa. Izany hoe ny fanahy izay nirahan'Andriamanitra manome aina indray ny voariny. Ny aina moa izany dia ilay hery manetsika sy mamelona ary mampiasa ny voary rehetra. Eto dia milaza ny ampahany amin'izany ny mpanao salamo ry havana. Hoy izy hoe fa ao amin'ny ranomasina izay lehibe sy midadasika no irehariavan'ny biby madinika sy vaventy marobe sy ny samby ihany ozy izy no mivezivezy ao, fa ireo trozona noforoniny koa ho toy ny kilalao ihany koa. Miakina amin'Andriamanitra avokoa reny rehetra reny ry havana, satria hozy izy hoe fa izy ozy izy no manome hanina azy ara-potoana. Jereo anie ny fomba fitantaran'ny mpanao salamo azy hoe hozy izy ao amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe raha manome izy dia mandray avokoa ireo voariny. Ry havana rehefa mba sokafana ny tanany dia voky zava-tsoa ihany koa ireo hozy izy. Rehefa tsy jeren'Andriamanitra izy ireo dia maninona mitebiteby. Raha alay indray ny ainy dia maty ozy izy ka miverina ho vovoka indray. Saingy izao ry havana, rehefa ny rahan'ny tompony fanahiny dia ary indray ireo ozy izy. Ilay fanahy izay nirahan'Andriamanitra izany ry havana dia manome aina indray ny voariny. Teto ry havana dia reny ny zanak'Israely ny antsoantso nataon'ny tompo mba hanome aina vaovao ho azy ireo izy. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra manao omeko fo vaovao ianareo ozy izy ary fanao vaovao nataoko anatinareo ary esoriko amin'ny nofonareo ny fovato ka omeko fonofy ianareo. Hitantsika any amin'ny Ezekela 36:26 izany ry havana. Dia mbola misy koa ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny fahafatesana ozy izy ny tambon'ny ota ry havana.
ko rehefa nirahan'Andriamanitra ny fanahany dia ifanahy io ny mamanga ny fon'ny olona, atsapan'ny olona ny fahadisody, dia io fanahy io koa no taona azy bebaka ary mba anana ny aina vaovao amin'izao vanim-potoana izao ry havana. Indrindra moa atsiarovantsika sahady ny Pentecoste ry havana, izay tsy ela akory andro vitsivitsy izay no nakalasantsika an'izay mba naika nandraisantsika ilay fanahy masina, dia ilay fanahy izay nirahan'Andriamanitra anomeana antsika indray. Vanim-potoana mahaketraka ry havana sy mampakivy indrindra ny zanak'olombelona ny amin'izao fotoana izao, satria maro ny olona amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fahadisom-panantenana ao amin'ny lafiny zavatra samihafa. Fa izao ry havana, raiso ny fanahy masina izay vao nozaraina taminao, nozarain'Andriamanitra maimai-poana, dia ampiasao izany ka mahireza sy mahatanjaka. Fa ny fanahy izay nirahan'Andriamanitra ihany koa ry havana dia manavao indray ny voary manontolo. Mahafoaka zavatra maro na dia izay voalazan'ny andininy ty 420 ty ry havana. Raha ho jerentsika indray leo amin'ilay salamy teo, andininy 420 ny jerevantsika indray, iverenantsika hoe ozy izy hoe endre ny hamaroan'ny asanao Jehova. Fa endrena ry havana no nanaovana azy rehetra, eniky ny zavatra nataony ny tany. Toa mbara amin'ny mpanao salamy fa tsy ny ranomasina lehibe mba amin'izay biby samihafa no mivelona ao anatiny ihany no akory no arian'Andriamanitra ry havana, fa ny tany sy izay rehetra ao aminy indrindra koa. Eny ry havana, feno zavaboary araka ny karazany avy ny tany, saingy rehefa nanome aina ny voary izy tompo dia nanao dingana izy nanavao izany voary izany. Tonga tao an-tsany avy hatrany ilay teniny ao amin'ny apokalipsy manao hoe ary olay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Ozy izy hoe indro avoaziko ny zavatra rehetra, ary koa izy soraty fa matoky sy marina ireo tenindreo. Ry rahavavy sy ranadahy isany izay mandray izao tenin'Andriamanitra izao. Ilay fanahy izay nirahan'Andriamanitra ho antsika ry havana, dia ilay fanahy masina izay vao nozaraina tamintsika tsy ela, dia miasa izy ireny sy manavao antsika, ary inona fa hiatraika amin'ny tontolo manodidina ihany koa izany fanavaozana sy fiavaozana voaray antsika izany ry havana. Terizo izany, ary aza vela hangatsitsika, aza vela hiala amintsika izany ny fanahin'ny famasinana izany. Dia izao ry havana, eto dia manasa antsika iray etaetamo ka iray feo amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Fa izay manao hoe ozy izy hoe Jehova, ampivereno aminao zahay mba hiverenanay avozo toy ny fahiny ny andronay. Hitantsika ao amin'ny fitomanina toko 5:20 izany. Tsy ny olona ihany ry havana no mila fanavaozana, fa ny zavatra rehetra mihitsy dia mila fanavaozana. Fa izao tsy vitantsika olombelona izany, fa apetrakintsika amin'Andriamanitra. Fa hain'Andriamanitra ataoko ry havana ny mampiverina antsika amin'izany fanahy masina izany.
rehefa miverina eo amin'Andriamanitra tsika ry havana. Ny mpanao salamo dia mitarika antsika fotsiny izy amin'izay fijoroana vavolombelona nataony teto, fa isika koa dia mila manana fandreseny-dahatra fa tsy misy izay zavatra tsy hain'Andriamanitra atao ry havana. Raha miasa iza no mahasaka anazy. Meteza ary ianao avozin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny. Farany ry havana dia manome antsika aina sy manavao antsika indray ny tompo ry havana. Ka ny fanahy izay ny rahan'Andriamanitra nomena antsika. Dia izao faly izy tompo ry havana raha mba anisan'izay ataontsika misitraka izany isika rehetra. Ka dia ataontsika vokatra eny amin'ny tontolo mpiara-monina eny. Ka iainantsika izany ananantsika ny fanahy masina izany ry havana. Dia andao ary atombokontsika ny atokantranotsika tsirairay avy izany ry havana. Izany ananantsika fitahantsika ny fanahy masina izay nozarain'Andriamanitra, izay zaraina tamintsika maimai-pony izany ry havana. Dia matoky sy mino ry havana fa voaray anao izany tenin'Andriamanitra izany dia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany. Amen. Aleluia. Mankasitraka irapoeran-tsaina andranavavitsika felinarakoto tao anatin'izay toriteny tena mahafinaritra ary ngezabe izany mitory fahalehibiazan'Andriamanitra androany misaotra azy tsika dia mankasitraka anao raha navavy felinarakoto tamin'ny teny mamy izay nentinao teto fa dia tena mampahery ary matoky sy mino fa nahery daholo ny olona ary dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana hamaly fitianao tamin'izany asa lehibe izay vitanao teto izany dia hampahomby anao hatrany Andriamanitra dia tantananao foana Andriamanitra hamaly fitianao Andriamanitra soko felinarakoto. Tahiny Jesosy aloha hivera dia ao ihany koa i Lovarimanitra Rabenjamina tonga soa dia ao ihany koa Lantonirina Eliza Atsiala reo mbola tsy narabaiko teo takariva mahafinaritra tokoa mbola tsy voalazantsika teo tokoa ny fandarana efa maro ny fandarantsika dia ampy an'ilay akia Antsatony Kalo. Haleluia. Saotra antsika rehetrarehetra dia saotra felinarakoto dia mitombositra fahasoavana d'Andriamanitra ny hanandratra anao hampiasanao foana. Misaotra andreo ihany koa afa-kasitrahana izay ataonareo azy satria mampahery azy foana, mampahery ny ankizy foana ny teny izay ataonareo. Dia Andriamanitra hamaly fitianareo ihany koa izay mankasitraka amin'ny zareo. Haleluia. Salamo fahaefatra amby zato. Izy ity dia milaza ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Ny soramandry dia fideranan'Andriamanitra mpamorona sy mpia. Inona moa izao rehetra izao zavatra hitantsika rehetra no arin'ny tanan'Andriamanitra. Ny zavatra hitan'ny masontsika rehetrarehetra ary na tsy hitan'ny masontsika aza. Inona no mahatonga antsika velona izao? Miaina ino tsika? Miaina rivotra. Zavatra tsy hitan'ny masontsika fa mahavelona antsika. Raha tsisy rivotsika maty. Fa na tsy hita masontsika io zavatra iainanao io asan'ny tanan'Andriamanitra. Antsika hideran'Andriamanitra androany ravina malala. Antsika androany tena lokana ity fotoana ity hiderantsika sy hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra noho ny fahalehibiazana, ny asan'ny tanany. Ny andininy voalohany fotsiny nge vakiko aminao meloha ny mamakitsika ny andininy efatra amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo ny vakiny nanavavitsika felinarakoto teo. Hoy ilay tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, misaorana Jehovah ary fanahiko. Jehovah Andriamanitro, lehibe indrindra ianao, fa mila piratana sy voninahitra no fitafianao. Haleluia. Lehibe indrindra ianao. Tsisy lehibe ohatra azy. Raha misy lehibe zany dia iny mbola kely.
alleloia fa izy ny lehibe indrindra izy ny lehibe indrindra misy fotoana rehefa mijery an'ireny hitanareo le sumo zany a le olona japonais a bota be de le manoatra salaka iny fotsiny zareo de le fakobata misy boribory rehefa mijery an'le sumo reny tsika de variana misy sumo anankiray zay atao interview izy de miresaka amin'ny mpanao gazety anao zany zao hiakatra ringy de ohatry de eo alohan'le mpanao gazety izy kely petit de kely le mpanao gazety inona zany ny hevitra manao any ianao kely petit izy to de za zany miatrika an'le izy aho de manao tena mory andresy aho fa rehefa niakatra teo ambony ringy izy mbola nisy ngeza be sady lava be noho izy ndray sumo ngeza be na tsipon'le adversaire ohatrany tsy teo fotsiny izy nefa izy mihoatra amin'le mpanao gazety sy ny olona tsotra eo efa ngeza be tsisy oatra maro botsimbotsina eran'ny trano fotsiny fa rehefa tonga teo ambony ringy nialavany ny adversaire mbola ngeza lavitra ka ny Andriamanitra toriko aminao eto androandro ny Andriamanitra toriko aminao isanandro de Andriamanitra lehibe indrindra alleloia nisy Andriamanitra firy re mbola misy kely misy atonotony misy miseho azo lehibe fa ny antsika ny Andriamantsika mbola ny lehibe indrindra ny Andriamanitra zao tontolo zao de i Lucifera ny anarany Lucifera io de tsy izy akory fa tanàn'akavanan'Andriamanitra teo akavanan'Andriamanitra fa zao noho ny fahefana zay teny an-tanany noho ny andraikitra zay hoe Andriamanitra azy tao an-danitra tao de natsapany tena ny fahalehibe Lucifera ary rehefa natsapany tena ny faholehibe izy de nanomboka nijery ny abeany de nijery ny abean'Andriamanitra de ozy izy hoe ohatra mitovy amikany izy zany mitovy amikany andeha ho ahongako de zany tena izy riava i Lucifera de anjely ary nanana fahefana izy ary nomen'Andriamanitra fahaiza-manao izy namohan'Andriamanitra ny apahany amin'ny secret an'Andriamanitra izy de nieritreritra izy lehibe fa indrisy fa ny amin'ny Salama faefatra am'zato tsy izy no nitenenina fa lehibe indrindra Jehova Andriamanitro lehibe indrindra ianao fa mila piratana sy voninahitra no fitafianao lehibe indrindra de nanitarika ny anjelikomy Lucifera de nisy voatarika any manana fahaiza-manao izy nisy ny voatarika de ndray apahatelon'ny anjely tao an-danitra tao voatarika ikomy amin'Andriamanitra saingeny tsy fantany le Andriamanitra lehibe indrindra io saika ho ahongany lehibe indrindra zany tsy voahongany kely lehibe indrindra zany tsy azony kely noho izy ataony inininy ary zany no mahasambatra atsika sy mampahery atsika fa ny atsika ny Andriamanitra lehibe indrindra amin'ny Andriamanitra niza mitendry beny anay tena izy na iza mitendry ry afako malala za teteny aminao niza mitendry fa manan'Andriamanitra mitenena koa ianao fa manan'Andriamanitra ary ianao ny Andriamanitra ao no Andriamanitra lehibe sy ngeza indrindra za rehefa na de mirehareny amin'io Andriamanitra io lehibe io sady mahery tsy misy fotoan'io ary tsy misy azo oharina amin'izy io na misy manontany aho hoe ohatrotry ny ahoana zany Andriamanitra reo zany de tena tsy hitako zay avaly an'izany olona zany tsy hitako zay avaly an'izany olona zany raha manontany azy eo ohatrotry ny ahoana fa tsisy ohatrotra anazy mitovitovy amin'izy zany Andriamanitra reo zany ohatrotry ny ahoana mba tenenao anay tsisy azo ampitovina aminazy mihitsy ohatrotra n'iza le tomobile reo de miteny hoe izy kelikely ohatran'ny anina ny angezany mitovitovy amin'ireny aniny reny mitovitovy amin'ny fa ny any Andriamanitra raha asena mbara amin'ny olona de tsisy mitovy aminazy izy no mba Andriamanitra mitovitovy aminy tsisy ka tsy misy
mahereza ho ay ianao, tena mahereza ianao. Nalatsak'Andriamanitra avy an-danitra ny anjely mivadika rehetrarehetra niaraka tamin'ny Losifera, ndray apahatelony, dia manao ny asany eto amin'ity tany ity, dia mampahory ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ty. Fa ny tsy mety voapahorin'ny ireo dia zay olona miankina amin'ilay Andriamanitra mbola ao an-danitra miaraka amin'ny anjely roa apahatelony, halleloia, dia ireo samy teny hoe lehibe lavitra ny momba antsika hozy izy Elisa. Ea voadidiny fahavalo izy. Lehibe lavitra, halleloia. Za androany tena te hitory aminao, ny amin'ny tsy tokony hikoropahanao manoloana ny zavatra mety amin'ny trano. Fomba ny ranomasina no manonja ry havana. Fomba ny ranomasina no manonja ary manimba zavatra ny tsunami. Fa rehefa nana tamin'i Jesosy Kristy, teny ray bava, mangina! Ranomasina rano, izy anefa tany ambila le maitso. Za ty misangy ranomasina be mihitsy. Fa anisan'ny ranomasina, tsy haiko izay ranomasina mety mbola tsy hitako. Fa anisan'ny ranomasina tany hitako hoe ranomasina mahery, dia ny ranomasina sangiako tany ambila le maitso, dia tany Vatomandry, dia tia inao le tia misy an'le ho any Folo Point, dia misy an'le afaka kely le trano misy an'le filoham-pirenentsika taloha, tsy tadidiko tsony anara-tanàna. Misy ohatry ny lavaka kely zay, plage kely zay eo, no mahery ny ranomasina ao. Vatomandry, ambila le maitso, dia io le any Ambodiatafana. Zay aloha mba hitako mahery ranomasina be mihitsy. Dia zay misangy ranomasina mahery. Fa mahery ranomasina io fa zao na mahery aza ny ranomasina, vao miaona amin'ny Andriamanitsika tonga dia mangina. Satria nahoana? Ny antsika Andriamanitra tonga dia lehibe indrindra. Tsy maty antoka ho ianao mivavaka amin'ny Jehovah Andriamanitra. Ary izy tsy vitany mahery. Manakara koa mahery. Za mbola tsy tany manakara aloha. Fa reo zany mba kely hitako, reo zany mba kely hitako tena mahery ty ranomasina ity. Eo Ambodiatafana eo tena mahery be ny ranomasina ireo, fa indrindra amin'ny andro mandrivotra. Dia zay mpisangisangy ranomasina zay hatramin'ny fahakely. Ry havana. Hoy ny ten'Andriamanitra tongotsika ny andininy fa-720 dia tendranam-bavitsika Fianarantsoa. Endreny hamaroany ny asanao Jehovah, fa endreny no nanaovanao azy rehetra. Endrika ny nataonao ny tany. Maro ny asan'Andriamanitra, ary tsy vitany maro. Tsy quantité, fa sady quantité ny qualité. Halleluia. Sady maro no tsara ny tonga lafatra, ary zao fahendrena avokoa no nanaovana azy rehetra. Tsy nisy zavatra tsy tanaty fahendrena. Mahavariana ry havana. Indro ny ranomasina sady lehibe malalaka ozy izy. Nataon'Andriamanitra lehibe sady malalaka ny ranomasina satria zao be dia be koa ny zavatra mila atao miainao. Raha tsy malalaka io nandondona ianao koloky atsika ny baleine hoe tsy omby ny ranomasina. Any misy zava-mihetsiketsika tsy tambo isaina dia zava-miaina na kely na lehibe. Za mino fa mbola tsy hitany zanak'olombelona daholo zao am'izao zao mbola misy olona manao découverte hoe any amin'ny 4 milimetra mialan'ny tany any ambany ranomasina any mbola misy zava-mananaina miaina zay tsy mbola hitatsika. Tsy mbola hitatsika satria maninona tsy hitatsika? Satria tsika tsy afaka midina any. Misy fetrany ny ahafahan'ny olona midina any ambany ranomasina lalina any. Fa sady ngeza sy midadasika io ny lalina be. Lehibe Andriamanitra ry havana. Halleluia. Ary tamin'ny fahendrena daholo zany. Raisinao fotsiny hoe raha tsy nisy ny ranomasina, mifanina amin'ny baleine be ianao eny an-dalana. Tsy omby an'ny baleine ny rano
ranomamy any nataon'Andriamanitra any tsy tambosaina rehetra misy zavatra zakatsika ingeny no mijery azy orita ary ndraiky zakatsika no mijery azy mohitra lehibe tabe tanana iny fa nataon'Andriamanitra any izy misaraka amin'ny fiainatsika amin'ny fahendrena ho ny tenin'Andriamanitra any no alehan'ny sambo sy ny trozona zay ny firononao ilalao any no nataon'Andriamanitra ny tany nataony mba ho atsika nataony tamin'ny fahendrena daholo zany rehetrarehetra misy tenin'Andriamanitra amin'ny obolana obolana toko fahatelo andiny fa 9 obolana toko fahatelo andiny fa 9 sy faharoapolo manao hoe fahendrena no nandrenan'i Jehovah ny tany ary fahalalana no nampitoerany lanitra ny fahalalana no nentiny mampiboky any rano avy amin'ny lalina sy ampitetevany ando avy any amin'ny rahona misy ny manam-pahaizana mahay zavatra fa Andriamanitra mbola hafa ary avana malala sady amin'ny fahendrenany amin'ny fahalalana ny anaovany zavatra anankiray azany ny tokony hatonga antsika atoky an'Andriamanitra misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainatsika averiko aminao foana fa hatramin'izao mbola totokatraminay zany teny zany za tamin'ny mbola kely hoa mbola misy aminareo mantsy tsy maheno de tenendriko foana zay za rehefa nany amin'ny tranonay any amin'ny tranonay zany ny trano nahaterahanay ao Akady Vato ao ka ny tranonay ao Akady Vato ao dia anisan'ny trano efa ela indrindra teo Akady Vato satria dia na ny dadabe anay aza dia tao niteraka nefa dadabe anay zany dadabe an'ny papanay efa tao niteraka zany efa ela be zany tranonay zany ary no fahasoavan'Andriamanitra ny tranonay zany tamin'ny taona 2020 efa nivacuena tamin'ny isy tondra-drano be iny satria efa io irodana io voninahitra n'Andriamanitra tsy nirodana mandraky tiny androany nafozina raha teo koa raha tiako lazainao dia zao io tranonay efatrano zay fa zao ry havana ao amin'ny efitranonay ao misy zavatra anankiray soratra zay soratra efa taloha be mihitsy ohatran'ny tableau kely zay dia miantona ery amin'ny rindrina ka io rindrina io rehefa mandoko isaky ny tsaiko firy taona mandoko dia averina apetraka io soratra io zao ny dikan'le soratra amin'ny teny frantsay Jésus je ne te comprends pas mais je te fais confiance zany hoe Jesosy tsy azoko mihitsy ny tianao tongavana fa zao za maritoky ianao ary zany teny zany tiako menanao androany fa io zavatra rehetrarehetra io tsy ho takatry ny saitsika tsy ho takatry ny saitsika efapolo taona lasa zany tamin'izany zay mbola kely fa nasorona tao an-trano zao zay hoe andao fa irodana io trano io amin'ity tondra-trano be ity rivotra amin'ny fofofofo tamin'izany tsy nirodana fahendrena sy fahalalana nanaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary misy tenin'Andriamanitra zay any amin'ny Jeremia vakitsika Jeremia faraiky amby telopolo Jeremia toko faraiky amby telopolo andininy fa 5 amby telopolo zao no lazain'i Jehovah izay mamemy masoandro ho fahazavana amin'ny atoandro ary filahatry ny volana sy ny kintana ho fahazavana amin'ny alina izay mampanonja ny ranomasina dia mirondroana ny onjany Jehovah tompony maro no anarany ahoana moa ry havana raha nataon'Andriamanitra amin'ny alina ny masoandro dia volana amin'ny atoandro dia iny avao dia tsy mitsapatsapa iny tsika mianakavy miasa fafantatr'Andriamanitra fa mila mifotsika dia mila mazava ny lalakalehantsika mila hafanana sy ny sisa masoandro nataony amin'ny andro atoandro ary ny volana nataony amin'ny alina fa raha Andriamanitra tsy dia maka izy io fa madika io ary tena mandeha mifanaraka mihitsy ny resaka mihitsy ny volana sy ny kintana ahoana mody amin'izay rehefa mba hivoaka zay dia rehefa ete ohatrao izy masoandro aloha zay mbola mba etoety any hatramin'ny volo alina fa nareo koa dia maika kaingakainga nareo fa zay mba tefa mba hipotra amin'izay izy ny volana ho ny ten'Andriamanitra ny filahatry ny volana sy ny kintana ny fahazavana amin'ny alina
zany hoe misy zavatra lahatra andriamanitra reo planeta reo ngery avana valinina no manam-pahaizana mandinika amin'ny filahatra reo planeta rehetrarehetra reo misy filaharany ary efa takatry ny sain'olombelona ny ampahany hoe 420 io ny miodina eo ary miodina sady miodina izy manodidina amin'ny masoandro efa tanomfa takatakatry ny sain'olombelona ny ampahany faran'izay kely indrindra efa andriamanitra nandahatra andreo efa vitany efa elany nandahatra andreo ary ho tena andriamanitra raha miovy eo an'loako zany filahatra zany dia tsahatra tsy ho firenena natrehako mandrakizay kosa ny taranak'Israely any andriamanitra tonga dia resy lahatra fa io ny nandarany azy tsisy miovy io ary voalahatra tsara io tsy mifandona ny volana sy ny kitana tsy miara-mipotra eo ny volana sy ny masoandro tsy eo akaiky amin'ny masoandro eo ny kitana amin'ny atoandro tsy hitanao tsony azy le kitana tamin'ny alina fa zao ndana mivoaka ny tokotany jereo mahita kitana amin'izay eo satria maizina ny andro potra ny kitana tonga ny fahazavan'ny kitana ny filahatry reo vitan'andriamanitra dia ny filahatry ny fiainantsika ve dia tokony hampatahotra atsika dia tokony hampatahotra atsika ve ho sisy ny tenin'andriamanitra hoe Jehovah tompony maro ny anarany izy ny mampanonja ny ranomasina sy mampirondroana ny onjany Jehovah tompony maro no anarany zany no anaran'ny andriamanitra tompontsika eto raha mbola tsy fantatrao raha miova an'loaka zany filahatra anao Jehovah dia hitsahatra tsy ho firenena natrehako tsony kosa ny taranak'Israely ny tena marina ny taranak'Israely efa firenena natrehan'andriamanitra ary tsy ho levona ny taranak'Israely satria zao tsy hitsahatra ny filaharan'izany zavatra zany ary koa ny tena andriamanitra zao no lazainy Jehovah raha misy maharefo ny lanitra ambony na mifantatra ny fanorenana ny tany ambany dia za kosa nary ny taranak'Israely rehetra no zay rehetra nataony ho Jehovah manome toky atsika inge andriamanitra amin'izany avana fa raha misy raha misy amintsika reto maharefo ny lanitra ambony amin'izay fotoana izay ary ny andriamanitra tsika fa raha mbola tsisy maharefo zany io raha mbola hitanao tsy miova ny kitana sy ny volana sy ny masoandro sy ny sisa dia tsy tokony hatahotra ianao eo arian'andriamanitra zany alleloia inona ny zavatra lehibe nataon'andriamanitra ray avana inona ny zavatra lehibe araka ny teny mampiona vitan'andriamanitra mihitsy no hoe etoeto ianao ry masoandro fa raha vao manakaiky loatra ianao may ireo zanako ireo may ny olombelona halleloia isaky ny tendrony anankiroa amin'ny tany dia misy tena atsika tsy misy ohatr' izany halleloia lehibe Jehovah dia manoloana ny olana izay misy atsika io tokony eritreritr'andriamanitra kely ve ianao ho ilay tenin'andriamanitra raha vakitsika any amin'ilay tenin'andriamanitra any amin'ny salamy teo ho ilay tenin'andriamanitra manao hoe endreny amaroany ny asanao Jehovah fa endreny no nanaovanao azy rehetra eny tiany zavatra nataonao ny tany endrony na masina sady lehibe ny malalaka any misy zava-mihetsiketsika tsy tambo isaina dia zava-miainana kely na lehibe anona le any sambo sy ny trozona izay fironinao ilalao andry ireo rehetra eo dia miandry ianao mba omenao ny haniny amin'ny fotoanany manome ianao dia manangona izy manokatra ny tananao ianao dia vokisoa izy moa ireo izy ireo zay etretinao zany hoe any ambany ranomasina any misy zava-mihetsiketsika tsy tambo isaina fa tsisy adin'andriamanitra ny mamelona an'ireo tsika tsy matahotra ho katrami zany tsika tsy matahotra ny tsisy hohanina zany mandinika fiainana biby dia zao mifampinapinana eo daholo ny biby ny liona mihinana an'ireny antilope reny ny antilope ndray mihinana an'ireny tsy fantatrina ireny biby hohaniny dia mifampinapina zay ngeza mihinana ny kely fa varintsika mahita ny lalitra sy ny vitsika sy ny sisa mihinana ny lehibe indray rehefa maty ny lehibe tanao ny tsy maintsy
tsy azo anafoanana ny olona mihaza de zao ny olona mpihaza za mana namana taloha namako taty aminay aty mpihaza le mandeha mitondra basy de mitifitra biby any amin'naty ala reny de rehefa tonga any zareo de maty le biby de rasarasainy eo de samy maka amin'ny henany iny de aveleo ny ambiny tsy hoe zareo voretra hoe tsy manana fa avelany anaty ala any satria reny no mahatonga ny tontolo iainana iodina de tonga ny lalitra de mihinana eo de hoe malikriko atsika zany mihinana le fatin'ny biby eo ny lalitra ny vitsika tonga daholo ny biby kely rehetra nefa lalitra iny ihany ngiry amina rehefa atao miodina ny zavatra rehetra tonga tantely hitanao tsy adinon'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra manao hoe reny rehetrarety de miandry anao mba omenao hanina amin'ny fotoanany miandry an'Andriamanitra zany na ny biby tsy mivavaka any ambany ranomasina lalilany tsy tambo isaina fa rehetrareo miandry an'Andriamanitra tonga ny fotoana isakavanana rehefa tsy maintsy mihinana ny liona tsy maintsy ataon'Andriamanitra misy ondry mandalo eo de iny ondry iny hoanin'le liona de le liona be zany nitsinjovin'Andriamanitra ka le ondry iny koa efa avy nihinana fa mahafarinina fitantanan'Andriamanitra fa ny zavatra tiako tenenareo de zao misy fotoantsika manahy inona reny hoaniko ahoana no avin'ity fiainako ianao nefa tsy any anaty ranomasina ny miaina fa izy ianao miaina eto antany ianao miaina ryavana eto antany ianao miaina ryavana ary ny tena mahazava-dehibe atsika de zao tsika mpanjaka ny zavaboary nataon'Andriamanitra ho mpanjaka ny zavaboary sika ny manatombo atsika ny itombotsika am'ireo de zao zavatra roa ihany ny hiavahantsika amin'ny biby de zao voalohany indrindra ny endrikitsika nataon'Andriamanitra mitovitovy aminy faharoa sika manana fanahy ny tena Andriamanitra maniraka ny fanahinao ianao de ary izy ary manavao ny tarehiny tany ianao iran'Andriamanitra tsika manana mpanahy de tsika manana mpanahy de tsika misaina noho ny biby de manana fitiavana manana fanahy ary tsika raha miala eto de ny fanahintsika mbola velona zay ny tontsety ny biby tsy mitsangana amin'ny maty biby tsy mitsinjo no avy zany ndao mba mibeba ihany hoe beba nareo ho vatsika itsika olombelona no faty de ho velona any tsika zany ambonin'ireo rehetrarehetra ireo de reo rehefa miandry an'Andriamanitra reo reo rehetra reo de miandry anao mba omenao hanina amin'ny fotoanany ho ten'Andriamanitra any amin'ny Mateo fahaenina any de ny fahaenina-ambroapolo tsinjovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy renina amin'ny jinja ary tsy mitaona amin'ny atsopotra tsy manangona zany ny voromanidina fa mihinana foana izy mihinana foana tsy mbola nety anao iny nisy biby maty ny anohanana misy any aloha ny amin'ny tany efitra Mateo 26 zao vakitsika mihitsy ampaherezana anao androany ianao zay mandalo ady sy mandalo olona androany tokony hitraky ianao ary nantytoryteny fantaro hoe Mateo 6:26 vakitsika anao zay ten'Andriamanitra 9:20 ary noho izany de lazaiko aminareo marina tokoa hoe aza manany am'izay ainareo na zay hoaninareo na sotronareo any amin'ny tenanareo de zay hotafianareo moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina fa ary ny tena noho ny fitafiana de ny fahaenina-ambroapolo tsinjovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ny atsopotro reny ary ndrainareo zay an-danitra mamelona azy ka reo le miandry anazy any ambany ranomasina sy any ambony hazo sy any amin'ny tontolo iainana reny miandry an'Andriamanitra reny na tsy mivavaka ary ny biby tsy mivavaka Jehovah misakafo no tsy mivavaka amin'ny biby fa ny biby miandry an'Andriamanitra Alleluia ozy Andriamanitra fa manino nareo no manahy ianareo ke mivavaka tsika ke mivavaka
tsika manao sitrapon'Andriamanitra tsika ke mideran'Andriamanitra hoy izy Andriamanitra hoe tsindrovy voromanidina fa tsy mba mafy na mijinja na mitona ny atsopo ireny ary ny reny lazany an-danitra manomelona azy moa tsy mihoatra lavitra no ireny fa mihoatra lavitra tsy mihoatra ohatra kely fa mihoatra lavitra. Ny probleman'ny biby ary havana tena mahavariana ny fisainan'ny biby misy fotoana ny biby miala amina toerana anankiray fa tsisy rano intsony dia mifindra amina toerana anankiray misy rano izy ary nanome GPS an'ireny biby ireny izy ary mba nyteny an'ireny biby ireny ary indray misy rano fandana makany daholo ny zebra rehetrarehetra miazakazaka makany izy mahavariana Jehovah men'Andriamanitra totsy andana miazakazaka makariva ary misy rano dia miazakazaka andra sy mila rano dia any tokoa tena nasian'Andriamanitra rano. Amen. Tsy hitako izay zavatra tsy nataon'Andriamanitra lehibe eo zava-dehibe nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika asa ody tsy hita fa misy Andriamanitra lehibe miaraka aminao. Ny zanak'Israely tsy nety natoky an'Andriamanitra mandra-pitenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy indray andro amin'ny Exodus 4:9 tsika izany teny izany tsy mety natoky an'Andriamanitra ny zanak'Israely nanam-panahina foana ny zanak'Israely ny amin'Andriamanitra. Ny fiantsoan'ny zanak'Israely n'Andriamanitra taloha Andriamanitra tsy toa. Exodus 4:9 ny namarian'Andriamanitra ny teniny tamin'ny Mosesy naran'i Jesosy ary Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy ka manao hoe zany Jehovah ary ny anarako hoe Andriamanitra tsy toa no isehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba fa ny anarako hoe Jehovah tsy mbola nahafantarany ahy. Zany hoe zany misy Andriamanitra amin'ny toky atsika hoe nareo moa tsy mahafantatra ahy izy nahafantaranareo anahy hatramin'izay mpameanareo sakafo maraina dia mpameanareo sakafo atoandro dia mpameanareo sakafo hariva fa venareo tsy mahay miaro nareo amin'ny fitsarana miaro nareo amin'ny ady maro isan-karazany hoy izy Andriamanitra indao fa ho hitanareo fa tsy Andriamanitra tsy toa fotsiny ny anarako fa ny anarako dia Jehovah. Alleluia. Ny anarako dia Jehovah. Ry havana malala te hiteny aminao androany misy olona eto mbola tsy mahafantatra an'Andriamanitra ary tsy menatsiny ianao ny zanak'Israely koa tsy mbola nahafantatra an'Andriamanitra. Heverin'ny zanak'Israely fa Andriamanitra manao zavatra ray na roa eo amin'ny fiainan'ny Andriamanitra dia tsy nety natoky izy omenao tsiny be izy fa izy Andriamanitra hoe zange ozy izy mbola hatramin'izay mbola Andriamanitra tsy toa fotsiny ny fantatra ireo tamiko voafetra zany mety voafetra ny zany hoe Andriamanitra tsy toa tsy fantatra hoe tsy toa ahoana fa ny atao hoe Jehovah mantsy misy famaritana zany atao hoe Jehovah zany mihitsy ny atao hoe Jehovah dia zao mitsoka mpanisy fofinaina mpanisy ny tsy misy. Mpanisy fofinaina itsika olombelona dia fotaka dia Adama fotaka ny nataon'Andriamanitra fa raha tsy Jehovah dia nijanona fotaka teo Abrahama i Adama zafady fa nasiany fofinaina dia nihetsika dia velona dia misaina dia mandeha tola maina ao amin'ny baiboly ao tenin'Andriamanitra ireo hoe dia ho velona dia izy tokoa ny mpanompon'Andriamanitra ireo hoe ho velona fa izy Andriamanitra hoe mamina ny nafotaka zany nataolana Jehovah Andriamanitra amin'izay mijoro eo velona ny anarany. Alleluia. Tiako lazaina anao dia zao tsy misy ary tena tsy misy atahorana
miaraka amin'Andriamanitra ngeza be ianao. Ho le ten'Andriamanitra hoe any amin'ilay salamo teo, nanome maniraka ny fanahinay ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehiny tany ianao. Alleloia. Raha mbola karazana zavatra fahagagana nataon'Andriamanitra tapitra ny tabilao tao anatin'io baiboly io. Aiza veravina dia rindrina ngeza be veravina dia tsisy ninona nataona fa tsy mitsoka anjomara dia mirodana. Aiza nanitan'izany raha tsy Jehova no miasa ao anatin'izany. Ary amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny aniko anao koa androany fa hisy manda irodana ngeza be ao anoloan'ny fiainanao io. Raha androany ianao tena miezaka mahalala ny Jehova ianao hoe za Jehova tena tiako ho fantatra ny herinao, fa zany Jehova zany ry havana malala. Raha masina ny sokafan'izany manda ny Jeriko narodan'izany tamin'ny alalan'ny teny, tamin'ny alalan'ny tsisy ninona nataon'ny olona, tsisy ninona tsoka anjomara nga ry havana sarotra. Ho le tenin'Andriamanitra ny amin'ny salamo 4:7 raha mbola toizantsika ny 9:30. Asolo vakitsika ny 9:30. Mandrakizay anie ny voninahitra Jehova, aoka Jehova hifaly amin'ny asany. 9:30. Jereny ny tany dia miroro, jereny fotsiny. Tadidiko izany hoe misy rangahy malaza be tany Madagasikara tamin'izay mbola kely, tsy tonoko moa ny anarany, mpanao kongofo malaza be izy. Dia malaza be izy tamin'izany hoe mandeha ny Analakely izy mandravarava ny asan'ny mpangaro-pôsy sy ny totakely. Jereny ohatro fotsiny ianao to dia safotra. Dia natahoran'io ilay manana pouvoir. Fa ny Jehova ny tany mihitsy ny jereny. Vao jereny fotsiny ny tany dia miroro. Alleluia. Tendreny ny tanany tendrombohitra dia midonaka. Ndao tena mariantsika ao baibolitsika ny 9:30 hoe hira ho an'i Jehova raha mbola velona koa, ary ankalaza ny Andriamanitra raha mbola miaina. Mila an'izany Andriamanitra. Na mivala laza ny anjomary Jehova miasa e. Alleluia. Tsisy herin'ny tanjantsika, tsisy herintsika, tsisy tanjantsika. Tsy hitako izay zavatra tsy nataon'Andriamanitra ka ngeza teo amin'ny fiainantsika, teo amin'ny fiainana tao amin'ny baiboly tao. Tsy nisy zavatra iray nataon'Andriamanitra ka tsy mampitolagaga sy tsy ngeza. Le Jeremia 3:30 teny amin'ny teny e. Andininy fa Jehova tompony maro ny anarany ozy izy. Amin'ny andininy fa 5:30. Zany anarana Jehova zany tena mahery. Ary ianao aza mihafafa miantso an'izany. Mpanisy fofinaina, zavatra efa tsy miaina intsony. Rehefa eo Jehova miaina indray. Ny fiainan'ny olona efa tsisy dikany, tsisy endriny, efa tena hoe tena fiainana efa tsisy tsirony intsony. Tonga eo amin'ny Jehova ny atongavany eo ny ela. Vao tonga ao amin'ny Jehova dia misy fofinaina, dia zavatra tsisy lasa misy. Aizy da nanarina ny tany ary tsy nisy endriny tany fa niteny fotsiny Jehova hoe misy mazava. Nisy ny mazava. Ny fiainanao io raha ankininao amin'ny Jehova Andriamanitra dia ho hitanao. Dia misy fotoana miresaka amin'ny olona maro aminareo. Fa misy fiainan'olona hovain'Andriamanitra eto ry havana. Misy fiainan'olona hovain'Andriamanitra ary za mampahare anareo fa ny fiainantsika io, ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainantsika io, ianao aza manontany teny zany, za ve raha tsy vita na za ve ohatr'izao. Fa io fiainantsika io nalahatra Andriamanitra efa hatramin'ny ela, nareo rehetrarehetra eo tsika reto nalahatra Andriamanitra efa hatramin'ny ela ny fiainantsika. Misy olona nge ry havana e, jenao kanao tsara, misy avivavy hoe Rahabajanga ao amin'ny baiboly. Zany Rahabajanga zany ratsy teo mason'ny olona zany, zany izy janga. Fa io Rahabajanga io teo amin'le
rindrina ny teneniko anao hoe narodana ny mandany Jeriko, dia teo ambony mandany Jeriko ny tranony, dia ny party nisy ny tranony tsy nirodana. Ny fiainanao firy zay ny olona mitovy aminao a nirodana ny fiainany, potika ny fiainany. Na ninona ianao tsy mbola potika, tsy navela potika, nirodana ny manodidina fa ianao mbola nijoro teo. Misy hira zay nakasika ny foko taloha rehefa tamin'ny vanomboka ny vavakoatra, misy ilay hira manao hoe mety anjera ny avô, mbola ataontsika indray zay rehefa tonga tena reo fa izaho mbola ijoro foana. Halleloia. Firy zay ny olona niaraka taminao fa ianao eo. Za ny betsaka indrindra tamin'ny namako fantatro angambany a, ny ankabetsahany namako hoe nody mandry ry havana, dia matin'ny lozam-piarakodia, matin'ny lozam-piarakodia. Misy olona nisy fiara BMW zay vadibadika be ty amin'ny lalana Meritsa Atosika iny, dia maty ny 3 tao anatiny. Namako daholo, taiko taona firy reny, namako daholo tao anatiny reny, na ny nitondra na ny maty. Misy accident teo a Sabotsy Namena teo amin'ny Tabima, andron'ny rally tamin'izany. Dia namako nidona teo, namako daholo tao anatin'ilay Peugeot 504 dia maty. Maty ny ray teo amin'ny place ny passager teo aloha. Maro. Za koa nefa nanao accident efa nitantarako anareo, avy nisy raka ny tômobiko nilatsaka anakeny Anosy. Any na tonga n'ireo masoko misy an'ireny diana zaitra ireny. Fa za tsy maty. Fa nanina ary any tsy maty. Fa nanino raha bajangany tsy nirodana ny tranony. Misy zavatra ao ambadika ao, misy zavatra lahatra Andriamanitra ao ambadika ao. Halleloia. Matitoko voalohany. Matitoko voalohany. Andininy voalohany. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy. Anarany Jesosy filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanaky Davida, zanaky Abrahama. Zao zany ny filahatra. Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakobo. Tsara mba vakianareo ihany tony, fo malina misy teny hoe Mosesy no nanolotra ny zanany natao hoanina. Tsara mba vakianareo ihany tony. Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakobo. So dia avy eo izy teny hoe Isaka sy ohatra hoe Paul sy Silasy cousin any Enoka. Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakobo, ary Jakobo niteraka ny Joda amin'ny Rahalahavy, ary Joda niteraka ny Fareza sy Zara ary Tamara, ary Fareza niteraka ny Hezrona, ary Hezrona niteraka ny Rama, ary Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasona, ary Nasona niteraka ny Salmona, ary Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba. Rahaba jangy io a. Io le tsy maty tario a. Ary Boaza, Salmona zany na hazo vady any zany Rahaba na dia janga ary. Jangy amin'ny tenanao ry havana malala e. Na dia janga ary a, misy hevitr'Andriamanitra ao ambadika ao. Misy aminareo tika taranaka mpanompo sampy, ny ekenareo mihitsy ary andimby any dadabe anareo amin'ny fanompo-tsampy hoe. Misy olona ny délivrenay efa maro a. Teny mihitsy le devoly. Io efa natokana io amin'ny fianakaviana, io nitazona ny doany, io ny andimby any dadabe any. Tsy avelanay zany io. Fa no fahasoavan'Andriamanitra ny eo tamin'ny Jehova le olona. Halleloia. Délivré afaka. Ka teto Rahaba janga. Hoy ny olona ianao indray janga tsy mba lany zary, tsy azo vady, tsy azo taranaka. Tsy Jehova no niteny an'izany. Mampaheranao androany, ninona eritreretin'ny olona amin'ny fiainanao ary ninona zavatra iainanao. Raha Jehova no manovanao, raha Jehova ny anoranao ny fiainanao, misy avenir ianao. Misy avenir ianao. Io Rahaba io nahazo an'i Salmona, ary ny zanak'ireo zareo lehilahy malaza hoe Boaza, ilay mpanan-karem-be tamin'ny andron'ny Rota. Dia i Boaza indray a niteraka ny Obeda tamin'ny Rota.
ary obeda niteraka ny jese aikay a i jese niteraka ny davida mpanjaka aika ryavana misy tamboho tsy naveran'andriamanitra ny rodana misy trano anankiray mahatratra kely teo ambony teo ny olona anaty olona ratsy raha bajangy zany fa ny olona ny mahita ny ratsy fa Jehovah Andriamanitra nijery an'io. Halleluja. Nijery an'io ary nijery no aviny io ary nanana programa tamin'ny fiainan'io. Lehibe Jehovah, manana programa amin'ny fiainanao Jehovah, mijery ny fiainanao Jehovah. Androany a teteny aminao a Salamo 4:1 andininy fa 2:30 ny tokony ataonao, andininy fa 3:30 hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, akalazan'Andriamanitra raha mbola miaina. Raha mbola miaina hatramin'ny androany ianao, ndana midera an'Andriamanitra, ndana mihira ho an'i Jehovah raha mbola velona hatramin'ity androany ity ianao. Ninona fiainanao misy programa ao ambadika io. Neny raha bajanka aza riavana. Ay lasa bebe. Zavikeliny lasa mpanjaka. Halleluja. Inona koa io azambatarana raha bajanka zany fa de fadiran'ny novana voahozana. Azafady tompoko. Ny Jehovah Andriamanitra nitokiny io. Jehovah Andriamanitra mahita ary Jehovah Andriamanitra mandidy sy manapaka. Manoratra tantaram-piainana. Fa ianao dia anoratan'Andriamanitra tantaram-piainana ianao e. Vita tany amin'ny Davida mpanjaka. Davida mpanjaka niteraka ny Solomona, tamin'ny vadiny Oria. Ary Solomona niteraka ny Rehoboam. Rehoboam niteraka ny Abia. Abia niteraka ny Asa. Ary Asa niteraka ny Josafata. Josafata niteraka ny Joram. Ary Joram niteraka ny Ozia. Ary Ozia niteraka ny Jotama. Ary Jotama niteraka ny Aza. Aza niteraka ny Ezekia. Ezekia niteraka ny Manase. Manase niteraka ny Amona. Amona niteraka ny Josia. Ary Josia niteraka ny Jekonia miralahavy tamin'ny nifindrany tamin'ny Babilôna. Ary taorina nifindrany tamin'ny Babilôna, Jekonia dia niteraka ny Sealtiela. Ary Sealtiela niteraka ny Zerobabela. Ary Zerobabela nanino? Zerobabela niteraka ny Abiota. Ary Abiota niteraka ny Eliakim. Ary Eliakim niteraka ny Azora. Ary Azora niteraka ny Zadoka. Ary Zadoka niteraka ny Akim. Ary Akim niteraka ny Elioda. Ary Elioda niteraka ny Eleazara. Eleazara niteraka ny Matana. Ary Matana niteraka ny Jakoba. Ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria. Ary Maria niteraka ny Jesosy ilay atao hoe Kristy. Halleluja. Ny tranonao tsy navela rava io ao ambadika anao ao fa soavana famonjena izao tontolo izao. Zany ny Jehovah Andriamanitra toriko aminao eto. Andriamanitra mijery natra ny amin'ny taranaka arivo mandimbinao azy. Inona ny tokony hampatahotra anao? Efa eo mason'ny Jehovah ny lalanao. Efa eo anoloan'ny Jehovah ny lalanao. Zarehetra nalahatra Andriamanitra teo amin'ny fiainanao tsy takatry ny saina. Ary zao ianao raha mieritreritra dia tadidio fa efa nosoratan'Andriamanitra io fiainanao io. Ianao tonga eto io ve? Fahagaganao anao io efa voalahatra Andriamanitra. Miteny anareo foana isaky ny miarahaba. Ianareo izay vao tonga eto. Tsy kisendrasendra na tonga tena tsy kisendrasendra ny atongavanao eto. Nalahatra Andriamanitra taka ny volana sy ny kintana sy ny masoandro io zavatra rehetra nalehanao io. Misy aminareo ozy nareo indraindray inona ary ty fiainako ty? Sao ve ny fiainako? Misy fotoana mijery ny vadinao. Inona loatra ary nampitotona tato amin'ity olona ty? Ty ve ny babadiko? Io mihitsy ny vadinao e. Io mihitsy ny nalahatra Andriamanitra. Maditra ny vadinao. Misy azo tian'Andriamanitra hatongavanao. Nga hainao nitady an'Andriamanitra raha tsy naditra io. Ary io maditra io amin'ny alalanao mivavaka io nikasihan'Andriamanitra n'io indray kosa. Tsy voanareo ny olona mpivady, ny ady, ny kisaraka. Fa aveo lasa tonga samy manompo an'Andriamanitra. Tadidiko nisy raha tamin'izay tao am-piangonana izay mivady. Fa rehefa lalibe izay mivady tamin'izany izay mivady no manana ny fotoana complet ao am-piangonana. Za mitarika fotoana mampinona mitoritena, za mampinona mitarika fotoana, za mitoritena. Ray andro tantariko anareo moa ty fa misy aminareo mbola tsy nare. Eo amin'ny mpitoritena eo a, reo misy olona niditra. Ohatrany miaraka amin'ny fahitako azy nefa ny olona tsy mifankalalana. Ohatry milondolondy be. Dia lama tonga dia nakaty amin'ny alondrina dia lehilahy mipetraka aty amin'ny farany arina. Vao tapitra ny fandarana, tapitra ny fotoam-bavaka. Dia fomba moa no miarahaba ny olona vaovao. Ino tompony ao?
Zaray ray aman-dreny ny fiantsony anatina za ray aman-dreny azafady indrina mba saika mba hiresaka aminao azafady inona ro inona iresaka avy anao e natsoy le rangatany ivetany avy de ahoana ka zao ray aman-dreny za leobe mihitsy tena leobe anio tsy rety izy de lehilahy mio tsy miteny ohatra menamenatra leo ka za koa mitady mpanompon'Andriamanitra eo anatrehan'ny mpanompon'Andriamanitra no amitanan'izy ity finy taperina androandra eo anatrehan'ny mpanompon'Andriamanitra tsy mila nitsony alma ho alo ianao leo anao aman-dreny leo anio tsereotrany de tantarany daholo moa zany le défaut de anao moa zany amin'ny mpanompon'Andriamanitra anao de mihaino ianao fa zao ry havana na nidiran'ireo tao ary le ranabavy mitezitra be fanondambana ampahageta hitanazy hoe eo anatrehana mpanompon'Andriamanitra nisarahandro zareo de ozy mihitsy Andriamanitra dana nareo misarako eto eo anoloan'ny mpanompon'Andriamanitra eto eo anoloan'ny mpanompoka alleloia lava moa ny resaka tamin'izay fa nefarany nefara tamin'ny fimehezana sy tsikitsiky nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana tamin'izay nandamy matokantrano nefa rany ny fanao veloma nasena nanao bizo teo amasoko mihitsy aho bakely de ahoana mbola isaraka matsely ramatoa tsy akarery ray aman-dreny fa sy ray aman-dreny koa fa manjavatra ray aman-dreny roa lera kely zay moa izy nandeha nody raha misy mitondra mipoketra tantanany ramatoa doladola mandeha mody mandraky tiny androany samy mpanompon'Andriamanitra zareo zao efa samy mpanompon'Andriamanitra mimpitory teny manompon'Andriamanitra zareo zao am'izao tsika miteny zao tantara efa ela be moa zany voalahatra raha tany amin'ny kerimesiny nandeha na tany amin'ny balina misy sarako ohatran'itsy teo fa niditra tampoka teo amin'ny teo am-piangonana niditra tampoka teo am-piangonana nalahatra Andriamanitra taka mandahatra volana asika de eto ianao miditra amin'ity fotoany ity mihitsy misy hoe ka le toritenin'ny etokoa tamin'izay ohatra ny toriteniny fandraikandraika tamin'ny zavatra ohatra zany fa misy fotoana ianao miteny ty ve ny tena vadiko tsy avy amin'i Jehova tsy tafaraka tamin'io ianao raha tsy avy amin'i Jehova io vadinao io misy olona eto amintsika eto vady miady fanfanena tamin'i Jehova zay manaraka fandaharana zany zavatra mitositosy tena ohatran'le izy etory lalany tena miaraka manino miara-mihaino toriteny ao amin'i Jehova Andriamanitra ary avana ho tahin'ny tompany ianareo matokian'Andriamanitra fa lehibe io Andriamanitra misy zavatra retretinao tsiny hoe tsisy mahavita tsony ty vitan'Andriamanitra de ianao hoe de avesitra noho ny volana ry havana de akisany kely izy de asolony masoandro de ataony makety mavesatra noho ny volana ve ianao ary ny problème anao io ve mamay noho ny masoandro fa masoandro tena raisin'ny tanan'Andriamanitra de afindrany rehefa amin'ny alina tsofony fotsiny io ranomasina io lehibe noho ny ranomasina ve ny problème anao tsisy dikany io raha mihatra amin'ny Jehova Andriamanitra misy aminareo eto olona hiatrika olana angeza be ozy amantsy an'izany olo zany mivady hanina amin'ny sabata ndeo tsika tongotry ny tompo ary ny torotentsika amin'ny sabata de ifampahery amin'ny olana zay manana olana rehetra eto ny olona manana olana amin'ny sabata zao fa ifampahery isika atao anakoako eto zany anarana lehibe Jehova zany le anisy aina ndray anao efa mitady ho fatin'ny olona sy resin'ny olana io anisy endrika ndray io fiainanao tsy misy endriny intsony amen hitsoka ny fiainanao Andriamanitra de zay tsy tokony hijanona eo miara fa zay tokony mijoro de hijoro ho tahin'ny tompany antsika rehetrarehetra tsisy zavatra tsy hainy azy rehetra ataony de lehibe sady tsara avokoa matoki azy
fa za rehefa namalala tena natsapatra amin'ny rako tamin'Andriamanitra fa misy fotoana ohatry ny mandalo ady mitady hafa baraka fa mbola teo io Andriamanitra io nanarina nany voninay. Efa mivavaka ohatr'izao efa natareko anareo nanana olana le tantareko anareo nisy mividy tômôbila taminay dia olona mpanao ratsy ary olona efa fetsy be efa mpanisy olona efa tena mpamely olona mpivarotra tômôbila efa betsaka fa tonga teo aminay. Ary za miteny anao misy fotoana io olana io ataon'Andriamanitra tonga eo aminao eo ny ataperana io. Misy olona mpanao ratsy efa tany amin'izay azy tany dia voany daholo ny olona. Fa misy fotoana tsy hoe ianao totombitana na hoe tsy miasa aminao Andriamanitra dia tratran'ilay olana ianao fa io olana io atao hifanena aminao amin'izay mba hiasan'ilay Jehovah Andriamanitra ao dia tapitra eo aminao ny lalana io. Mino ianao an'izany. Fa teneniko anao fa zany olona zany mahitahita ao amin'ny fanjakanao zany olona zany, mahitahita ao zany. Zany ny adversaire mandetika anao. Tonga tao amin'ny voazo tany amin'ny brigade criminelle zay mivady za tamin'izany. Voaniditra tao amin'ny brigade criminelle. Ke le polisy tao mahatadidy any satria zay mivady misy fotoana mitory-teny any amin'ny fitsarana iny. Mitory-teny ravana malala. Tonga de le polisy anankiray. Azafady ramose. Ahoana? Anao ty mo polisy? Anao ty mo pasteur? Dia za zany faly be avy ke mba afaka na eo aminay. Pasteur fa ahoana? Anao eo fitako ny tory-teny. Tory-teny tamin'ny fitsarana ianao? Ianao? Voana ianao an'izay koa le polisy rehetrarehetra. Pasteur mpangalatra ty zalahy! Alleluia! Amen! Hozy ry zareo. Tabatabain-jareo nalainy baraka teo amin'izay na. Vao mamaly. Ampangaina ianao. Ianao manao double vente. Ampangaina amin'ny zavatra tsy natao zany ianao. Dia mba miteny hoe za kosa. Raha za mitabataba amiko tsy mitory-teny kory ianao za tsy fitorianao teny. Ohatry zany nazo anazy. Za efa mpampian'Andriamanitra ohatriny io. Mandavy kely indray zany dia ampodi-tsofina. Alleluia! Amen! Dia mitodika daholo ny olona rehetra satria ao amin'ny brigade criminelle ao feno olona samy manana problème fa mandalo kely varavaravarana liana ny olona inona ary zany ato za pasteur pisy nalaza pasteur pisy loky za tsy misy loky ka fa zany ka ho alain'ny olona kely ny tômôbilinay tamin'izany noho ny fananany fahefana amin'ny fanjakana dia naletany izay tamin'izay fa zao havana ny any Jehovah koa ny Jehovah Andriamanitra tompoko sy ny taranako miteny fotsiny zany dia misava ny zavatra rehetra ary tsy mbola tara io Andriamanitra toriko aminao Jehovah Andriamanitra tsy mbola tara io raha tara ndray tara kely fotsiny ny natory Josefa tamin'ny alina dia tenen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely miandana mialako zao dia zao ianao andana makany Egypta mba ho vonoan'ny Herode ny zazakely rehetra nialina iny zareo dia lasa ny maraina vonoana daholo ny zaza rehetra latsaky ny roa taona zany ny Jehovah antsika zany zay tsy nanana Jehovah rehetra ny teny dia maty taony zanany fa i Marisy Josefa nanana Jehovah ny teny any Egypta telo amby telopolo taona sy tapany Jesosy vao maty tsy maty ny Herode satria maninona tsy ny sitrapony Herode fa ny sitrapon'Andriamanitra. Airezy ianao courage ianao fa satroko foana ampahery anao eto fa tiako ianao hijoro tiako misy problème anay mandeha amaranako azy ty zay ravana zay fa ny ampaherezana ianareo hoe zay raha mampahery anareo hoe matokia an'Andriamanitra tsy hoe mpilivavy zany tsy hoe namaky boky tamin'ny teny anglisy zay trust God na matokia an'Andriamanitra ny soratan'olona tany dia iny fotsiny averiny aminareo fa zavatra ny ainanay na ihany zay vatra tômôbila zay moa vatra tômôbila za ary le mpanao hoe takalo tany Madagasikara taloha zany moa tamin'ny taona 2008 iny
mety zany nao amin'ny gazety rehetrarehetra vidy vary zay takalo de zay mivady iny de manakalo tomobily zao efa be da be ny olona manao an'izany fa tsy zay intsony reny nefa tsy isy zany intsony fa zay ny tena namorona zany takalo zany voalohany ary zany nampahataran'olona any mivady tany eny amin'ny takalo rado takalo ary ny anaran'ny Facebook ary taloha rado takalo efa nanao asin'Andriamanitra dia tsy natoko an'izany intsony. Misy olona mpaka tomobile aminay ka misy olona tena mamitaka be mihitsy izy io olona iny tesy olona gasy manambady-pazaha ty mamany misy fotoana zareo tonga any an-tranonay dia miara-misakafo miara-mifalifaly dia mpaka tomobile aminay ankindre mandeha dia miverina fandroany rehefa aorian'ilay fandroany dia efa raisinay ohatrany hoe client fidèle zany efa client efa namana dia tonga ohatrany dia efa tsy mampihafahafa intsony. Inona ozy ianao rehefa ndray andro ndray maraina vao maraina be tonga avany izy mandondona vao maraina be inona vao ahoana rato inona tobile ataonao tatakalo an'ity dia tona tobile anankiray zay izy dia le tobile ohatry femifemy fotaka fahafa tsy fantatr' izany ka ianao efa matoky dia izy amin'ireo ary mety aminao ty ozy izy mety amiko dia ndana aloha ary atao WC ahako zay rehefa maka tobile dia fa zany hoe ndana atao WC aloha dia jerenao tsara alaivo ambony alaivo ambany mety aminao fe alaivo tsy mety aminao dia mijereva tsy nanao essai izy ary nagaga anazy satria tsy fanaony isan'andro izy rehefa maka tobile iena daholo miaka-piakarina mety bodina na ingaina ary fa tamin'izy tonga dia maimaka io mety tena mety tonga dia lasa fitaina antaratazy dia lasa ay zava-doza ozy ianao ravana zava-doza lasa tany izy nandeha tonga ny atoandro voadidina gendarme lanja basy ny tokony tambohanay mandondony am-bavahady gendarme miaraka amin'ny kalaknikov dia miaraka amina olona anankiray to dia vompotra dia niteneny le olona io ve le izy io le izy ozy izy le olona izy aroa le izy iny da le izy ianao manaraka an'izao dia zao ny olona eo an-tanàna efa mitangorona efa nijery efa misy iny tomobile gendarme rongo fedina nanodidina ny tranonay ino ty lozy ty aiza le tomobile ry velomy tomobile io dia manaraka anay nareo mivady zay mivady amin'io zaza kely mbola kely ao an-trano za moa zany ny tenanina fa miamponina tsy namela anareo hoe andro miaraka zay efa mivavaka ohatr'izao etoka paherezana hoe problème zany tsy hoe mivavaka anao tsisy problème ntsony fa eo amin'io problème mihitsy ny anion'Andriamanitra anao fa zanana ianao ary afaka anao zava-mahagaga amin'ny fiainao izy fa inona le olana ry sefo ianao ozy izy praitsika makombabaga hitanao izy le olona tompony tobile io le nanakalo tamarina be iny ozy izy efa fanenjehanay hatrany an-tranony aika io tomobile netiny femifotaka io efa nanenjehan'ny polisy anazy sy ny gendarme eny atrena tambary fa aika io olona io ravana mpangalatra moto fatatazo atao Madagasikara atao dia tratra izy dia nitongava polisy vao maraina atao an-tranony dia velomy le tohatry ny film re mihitsy velomy ny tomobile dia nentiny tsoka dia fanenjehana ka pepopepo le tomobile efa mifandonandona amin'ny tomobile mpitandro filaminana ohatr'izany fa tafatsoka izy dia tonga nytany an-tranonay le tobile dia nivoaka avao amin'izay izy tobile hafa amin'izay netiny dia tratra tao akaiky tany lavilavitra tany izy dia rehefa tratra izy dia ny tena olana izy sy le namany niaraka tonga tao amiko tao an-trano tratra fa izy tafaporitsaka ny saoty lavarangana efa tao ankety dia saoty lavarangana dia tsita dia le namany io amin'izay voatazona dia aizy nareo nanakana tobile dia ndao fa entina any nareo fa izy olona io dia le olona io koa nandetika anela zay efa hoe ohatrany hoe mpamatsy tomobile andraro anaovan'ny zavatra nefa ny olona manakalo tomobile ao matetika loza nge zany ry avany problème nge zany ry avany fa eritreretinao zany hoe ambanana kalaky amin'izay zay ambanana basy velomy tobile dia entina atenany amin'ny postana gendarmerie le tomobile mbola maty eo an-dalana etrany maty le tobile zay mivady za sy mampionina manosika manao contre-attaque tomobile anankiray gendarme lanja basy fotsiny mijery anay ny olona eny ambony bisy mahita fa ino reto raha tamin'izany nefa nisy Facebook
na le n'olona Facebook rehetra ny dia mpangalatra tomobile tratra eka fa fambaraka zany io tena efa tena inony tena hoe inony ty azo mampionona manosika za manao contrat le tobile ka le tobile sa maty aza zay mafy zany ny ainany vadika tiako nge vadika tsy nanary amitsy fa mafy zany a izonary manolo jeranao sady mamanamba de atao litany mihitsy olo rasy izy tsy tsara ndraikainga nareo mamaika tsika efa manao zay sefo contraena ny tomobile atao contre-attaque tonga any any le olona tsy hita mandraky tiany androany fa zany ampidirina violent za de efa tonga anaty violent za de tonga avany daholo am'izay le olona efa nangalarany io lehilahy io daholo de nalaza be am'izay hoe efa tratrao ny piray tsikombako za zany le piray tsikombakobba am'zany efa mitsy mahalala ninina za mpivarotra tomobile loza nke zany ravana nao mitsy isy fanadiadiana fa de hoe zay ny teneniny olona tonga avany daholo am'izay reo olona reo ozy nareo olona efofolo efa tratra nipa jolay daholo de mesaka mitadiny eo anaty violent aiza zany tarehany zany voanytarehany fa ay zany piray tsikombako zany voaka avy taona za zao ny teneniko any anao zany tena pisy loko tena anao zy le raha matomboky zay maty anazy madamo tsy maintsy ho fantatro amin'ny marina fa alao angina mafy zany ry havana zao ny zavatra nataoko mampionona ny anaty tomobile any mivavaka za ao anaty violent mivavaka zao ny teniko hoe jehova asehony herinao fa mpanomponao ty midy ato ty halleloia mpanomponao fa matoky anao voaina am'izay ny violent krakrakrak tsy natoro tao kory a navoaka nivoaka tao a misy olona ny joro misy gendarme gradé tonga mahafantatra anazy raty eo izy kosa ozy izy ka fantatro tsara izy mivady reo izy fantatro tsara eo varotra tomobile reo teo mason'ny olona rehetrarehetra tsy nanao an'izany reo izy ka fantatro tsara reo tsisy tsy mahalalandreo mpanakalo tomobile reo ary zay rehetrarehetra tonga maka tomobile am'ireo de ohatra zoatra zao de inona moa fa tsy de zao jereko daholo le olona le niampangana zay aroano izy ry havana de voavaly mifanontaniana niapitso niondrikondrika am'izay ry zareo niapitso marenany any efa tonga ny an-trano taory am'izay hividy tomobile alleloia tonga ny an-trano niarany sotro zava-pisotro a tonga ao an-trano adino ny omaly tonga am'izay hoana mialatsiny tam'le maly fa inona ny azonareo atao any tena entana nataony lehilahy ao zara tiako lazaina anao de zao na mandetika anao ary zao tontolo zao ny Jehovah-Andriamanitra rehefa mampitsitrafona anao miaraka amin'ny voninahitra tsy mahitsy mivoaka mpandresy anao lehibe tsy haitakarina ho i Jehovah io ny zavatra angatahako aminao fotsiny androany de zao mandalo ady ianao matoky an'Andriamanitra ianao matantoka anao raha mivavaka ianao nefa anao tsy matoky an'Andriamanitra fa zay tamin'izany antrany anaty violent ry havana tsy eny ambony alitara ihany tsika no mivavaka fa matoky sy miandry an'Andriamanitra na de any ambanin'ny fanamban'ny ranomasina ary miandrasa an'Andriamanitra de matoky an'Andriamanitra fa lehibe io Jehovah-Andriamanitra hotain'Andriamanitra le tsika rehetra lava be ny anasika zay za zany efa tonga eo amin'io zavatra mifampahirezana io de matoky loatra hoe misy olona tena mila an'izany de mila mitraky ianao araka ny tenin'ny Naël tsika kely fa mahatonga antsika lehibe misy Andriamanitra angeza-be ao ambadika tsika momba antsika ary vao nianarany fotsiny tononona de lehibe ny zavatra rehetra ataony ny zavatra lehibe rehetra eo amin'Andriamanitra ho ataony amin'ny fiainanao ny atsika rehetra seho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsika lehibe avokoa hotain'ny tompontsika rehetra ndeo ataontsika ty raha mahafinaritra be te lehibe anao Jehovah mangovotra ny devoly miona aminao a vao nianaranao tononona de miovotrovotra ny fanaratsy ary rehetra voalaza momba anao de lehibe avokoa ny anaranao lehibe ny etsika ataonao lehibe ny famonjenao lehibe ny famatsianao lehibe ny famelan-keloka lehibe ny voninahitra ao an-tafonao anay lehibe a de mahireza samita iny tompontsika rehetra halleloia
Zereta voasoratra momba azy dia lehibe. Halleluja. Amen. You are great, yes. Lehibe ianao Andriamanitra ary masina. Dia antokana masina sy lehibe. Walked upon the sea, wasted it. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great. Lehibe ianao e. You are great. Halleluja. You are great. Oh yeah. Say you are great. Say you are great. Everything, Amen. Tupo. you are great. Halleluja. You are great. Oh, you are great. You are. Oh yeah, yeah. Say you are great. You are. Worship you today. Asanato ny fiderananao. Raha mbola velona anakody anao iterana. Worship you today. Give you all the praise. As I lift our hands to you, we praise our in the hearts. Raise our voice to say, everything Zereta voasoratra lehibe avy. Halleluja. it's we can do. Worship you today. Give you all the praise. Halleluja. As we lift our hands to you, we pleasure in our hearts. We raise our voice to say, everything about you is great. Magofitra ho any dia voly eo alohan'ny fanatrian'Andriamanitsika. Andriamanitra lehibe taky ny ahoana loatra ty Andriamanitsika ty. Tokony ho tsapanao zany. Magofitra ny dia voly tsy samy kitika anao no ny anarany Andriamanitra ao e. Halleluja. Everything about you
Halleluja. Datsika amin'izao fotoana izao hivavaka tsika. Mba fantatrao ve ry havako malalaka fa ianao io nge ry havana mieritreritra ianao hoe mila mangataka amin'Andriamanitra mba ho tahian'Andriamanitra. Mba fantatrao hoe fa midera azy fotsiny ianao Halleluja. Dia jereny ny fiainanao dia fantany ny tokony atao amin'ny fiainanao mbola tsy nangataka akory ianao dia fantatr'Andriamanitra ny mahasoa ny fiainanao ary efa eo an-dala mpakarakarana ny fiainanao izy. Ianao androany mila miaiky fa tsisy dika ny fiainanao io raha tsisy an'Andriamanitra, ary mila manaiky koa ianao fa nidiran'Andriamanitra tsehatra amin'ny fiainanao no elo dia misava avokoa, mirodana ny manda, misava ny ranomasina, tsangana ny maty, velona ny taolamaina. Halleluja. Misaotra Jehova. Misaotranao zay Jehova Andriamanitra. Misaotranao zay Jehova Andriamanitra tamin'ny fotoana androany. Lehibe loatra taminay ny fampahirezana zay nentinao teto androany. Misaotra Jehova Andriamanitra satria tsapanay fa misy hery aty anatinay. Miteny ny anaranao fotsiny zay Jehova dia renay tahaka ny misy courant midina mihitsy ny anatinay ihany. Fa lehibe loatra zany anaranao zany. Voatononona fotsiny dia tsapa hoe tsy ho resy zay ka. Ny fahafantaranay fa miaraka aminao zay dia resy lahatra efa tsy ho resy ny ady zany zay. Tsy ho resy ny fahavalo zany zay. Ny tena marina ny fahavalonay rehefa mangovotra fa malala fotsiny hoe Jehova no Andriamanitra. Lehibe ianao Jehova. Mangovotra ny fahavalo satria fantany fa Jehova no anaranao ary Jehova no miara-mandeha aminay. Tsapanay ankehitriny na ninona ireo olona tao amin'ny Baiboly no nifikitra tamin'i Jehova. Aizany ny hoery entiny mandeha miaraka aminy. Aizany ny anarana tafiny mandeha miaraka aminy. Halleluja. Misaotra Jehova. Misaotra mba nety miaraka nandeha taminay koa ianao Jehova. Misaotra mba mety miara mandeha aminay tao amin'izao fandarana izao ianao Jehova. Fa tsapanay ny fahalehibeazanao, tsapanay ny herinao ampaherezo izay manana olana, ireo mbola manana fanahinany amin'ny hoaviny. Vangio ireo Jehova Andriamanitra, ampahafantaro azy fa mety mbola Andriamanitra tsy toy ny ahafantarany ianao, fa ataovy ahafantarany ianao manomboka eto amin'izay fa Jehova ny anaranao. Mampisy ny tsy misy, mampisy fofinaina, manangana, mitsoka, tsy haitohaina, tsy voarefy, tsy haitohaina. Halleluja. Saotra raha eo. Saotra Jehova Andriamanitra. Androany Jehova Andriamanitra tonga eto izay hamme voninahitra anao. Hamme voninahitra. Ary akataka ny herinao hiasa amin'ny fiainana tsirairay avy. Misy olona miatrikady eto Jehova Andriamanitra. Idino ny fiainan'izany olona izany. Oka ianao hidina amin'ny fiainan'izany olona izany. Saotra raha eo. Ary dia tahio zahay. Azavelanao misy na dia iray aza ka tavela ao anaty ady. Fa ho avoakanao avokoa izay tsirairay avy. Izay rehetra miandrandranao dia ahita ny voninahitra ao Jehova. Ahita ny voninahitra ao Jehova. Halleluja. Saotra raha eo. Saotra Tompo. Jesus, you are powerful. Through the greatness of your power, your enemies submit. Jesus, you are powerful. 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 You are powerful. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Saotra ny amin'ny fotoana androany. Raha iala eto izay dia samy miala eto amin'ny kely, atory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminantsaina. Ary hiara mandeha amin'Andriamanitra lehibe. Saotra Jehova Andriamanitra. Anao ny tena nihaja ny saotra sy ny voninahitra. Betsaka ny tsy voalazako teto. Efa anao malala ny mahasoa. Anao mihoatra lavitra anao izay nihetretinay ianao amin'ity fiainana ity sy ny tola rehetra izay niatrika teto. Saotra raha eo.
dia vorisy tany tsy afaka hitsankana dia litera ray aza tamin'izay rehetra notoriana teto androany ny anaranao Jesosy amoa avy zato eny avokoa sotra Jesosy eo amen. Ampandrosotsika ranavavitsika Erika amin'izao fotoan'izao hivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo ranavavy Erika, anao ny fitenenana. Tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy tsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny vavaka fiandenana ny tiany ity ary hivavaka indray asika ho an'ny firenena sy hamananantsika fotoana. Ny Andriamanitra iray be fitiavana, saotra sy mivera mankalaza ny anaranao indray izay amin'ny tiany ity. Tsy hainay ny tsy antsoantso ny anaranao Andriamanitra satria Andriamanitra tsara ianao sady fanao tsara, mendrika iveraina, mendrika kalazaina. Saotra fa tena hoe mbola tianao izay tsirairay avy reto matoa mbola tafavory eto indray afaka mbola miaina amin'izany afatra mamy avy aminao izany afaka mbola nandray fampaherezana, nandray aina vao indray tamin'ny alalan'izany teny mamy izany Jesosy malaza. Makasitraka Jesosy, makasitraka fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Tena izaho dia mahatsapa an'izany fitiavanao izany Andriamanitra satria matoa izay mbola marina izany teny afatra avy aminao izany dia tianao izay tsy ho kivy, tianao izay tsy ho ketraka fa tianao ahery foana izay eo fiainanay. Makasitraka indrindra Jesosy, tena lehibe izany fitiavanao anay izany. Tena tsapako fa miasa eto amin'izao mpandaharana izao ny herinao. Tsapako fa tena hoe manatrika feno amin'izao mpandaharana izao ny herinao Andriamanitra ary tena miasa amin'ilay tsirairay avy ny herinao. Dia fenohy ny herinao izay Jesosy, tena hoe aza vela ho kivokivo reratreraka izay na dia ao anatin'ny ady ary ny ankamaroanay tsirairay avy reto dia tena omeo hery mba hivoaka mpandresy amin'ny ady izay nanovanay satria efa izany ny teninao androany hoe ianao ny Jehovah, ianao ny tompon'ny fahefana, tompon'ny hery lehibe, tsisy toanao, tsisy tahakanao. Ianao ilay Andriamanitra alfa sy omega, tsisy tsy hainao atao Andriamanitra, tsisy tsy efa voalahatra ao daholo ny fiainanay efa mampantatra ny lalana hitondranao anay. Ianao Andriamanitra ka isaoranay ny anaranao, matoa zavatra rehetra tonga eo amin'ny fiainanay dia misy tanjona iray tianao atongavana eo fiainanay tsirairay avy dia misaotra indrindra. Saotra tamin'izany teny mamy izany tena hoe nakasika ny fonay ary raketinay aty anatin'ny fonay lala fa ianao ny Jehovah ary tsisy tokony atahoranay na tsisy tokony angovitanay fa efa manana anao izay mpiady mahery ho anay ianao ary mpialoha lalana anay dia isaoranay ny anaranao Jehovah. Makasitraka indrindra Jehovah malaza ary miangatanay dia fanatrehanao hitoetra aminay tsirairay avy foana ary fanay masonao tena hoe amelo anay tsirairay avy amin'izay ataonay dia tindray Jesosy mbola mitondra mibavaka an'izany firenena izany fantatrao firenenay tsy miafina aminao fa tena hoe mila famonjena izany firenena izany fa maro miady atrehanao amin'izany firenena izany Jesosy tsy mba milamy izany firenena izany fa maro zavatra miseho, misy foana ny alahelo, misy foana ny ady, misy foana ny vonona Jesosy, misy zavatra tsy milama mihitsy eo amin'izany firenena izany mirokatra ny asan'ny satana, ny asan'ny maizina rehetrarehetra Jesosy dia tena hoe miariary amin'izao ora sy fotoana izao mijanona vahoaka malagasy tsy mahita hiainana intsony ny jiro rehefa maty lavana, ny vidim-piainana miakatra midangana amin'izao koa Jesosy dia miasa tanteraka ny asan'ny maizina dia tena hoe fangio izany firenena izany Jesosy, fangio fa mila anao izany, mila ny herinao tena hoe andravarava ny asan'ny maizinao Jesosy, tena alatsao any ny fanahinao araka ny teninao hoe any andatsahako ny nofoko sy ny fanahy ianareo dia tena hoe andatsao an'izany fanahy masinao izany izany firenena izany tena hoe gasao ny herinao Jesosy fa tena manjakazako ny asan'ny maizina ka tsy mahita mahiratra, tsy mahita masoandro mihiratra vahoaka malagasy nefa mba vavaka ihany ny Andriamanitra fa vavaka mbola masirasiraka atao fantany fa ianao ny Jehovah, ianao rery ihany mitokiny, ianao rery ihany andohaliana, ianao rery ihany no ivavahana fa tsy mitoky amin'ny Andriamanitra hafa na amin'izao tontolo izao fa tena hoe mikohaka eo an-tongotra ao dia ataovy mikohaka eo an-tongotra ny vahoaka malagasy satria ianao rery ihany no fanavotana an'izany firenena izany satria manilay loatra firenenay akory loatra ny firenena izany dia mandrafo ny vahoaka malagasy ianao Andriamanitra manelany herim-pizy ireo Andriamanitra dia raha andeha atoy izay tsirairay avy rehetra Jesosy dia tena hoe
apetraka eo ampelantananao zao ady zao tena hitondra toromaso mamo anay ary teny zany tena hoe ataonay raketinay ty aponay mba tena hitondra fanatenana sy hitondra herim-baovao anay indray a raha ifo maraina vaovao zay dia tsy ho anatahotra tsy ananay tsy ananala eny fa tena hoe matanjaka izay miaraka aminao amahery izay miaraka aminao dia miboaka mpandresy izay tsirairay avy dia voninahitra ho anao riany a alleluia amen. Alleluia, ankasitraka drina raha baverika tamin'izany vavaka nataonao vavaka izay nataonao tamin'ny fonao rehetra tokoa. Alleluia, zany mihitsy tsika rehefa hivavaka ka anao zavatra mifotsika ao an'Andriamanitra. Misaotra anareo nahatrany hatramin'ny farany. Tapitra ny fandarantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha miditra amin'ny site web ny Akiradio ianao akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com afahanao miheno ny onjapeo Akiradio mbola maheno toriteny sy hira foana ianao ao raha mbola sitokana amin'ireo lanitra Jesosy ka tahin'ny tompo venena soamantsaritsika dia raha pitso amin'ny sivora maraina iaraka amin'ny mampionona ireo anaty vavaka maraina raha pitso amin'ny fito hariva iaraka amin'ny mampionona anatin'ny fandarana misandrata ianareo ary amin'ny 10 alina kosa nareo dia iaraka amiketo amin'ny fandarana manaraka vavaka fiambenana. Samita iny tompo misaotra anao na hatrany farany raha tsy teto anao dia nangingina rery teto zay ary matoka fa nandray hery anao raha mialy eto. Samita iny Andriamanitra ho an'i Jesosy ry ihany ny voninahitra. Halleluia, amen. Mahery izy daholo.